tafaraka indray isika miara-manonja miainga eto amin'ny MBA ianao any ampitan'ny ranomasina ao anatin'ny ora roa mahery no iarahantsika eto ka na izany hitondra ihany koa fanampy voizina ao anatin'ity fandarana miara-manonja MBS faniry razafy izay iaraka amin'ny tenako eto ao anatin'ity fandarana fana ny raharaha iainan'ny malagasy amin'izao fotoan'izao ny iainan'ny malagasy ny iainan'ny zavatra mitranga aty Afrika ankehitriny satria amina zanatany frantsay avokoa ireo tany ireo toyany. Eny ary hiditra avy hatrany amin'ny votoatin'ny fandarana olona izany. Inona moa ny fanazavana izay hoentina ny amin'ny hoe inona no mahatonga an'izao afalilay olona no hitondrany fanazavany arakaraka ny fomba nitaizana azy na tany tokantrano na teo amin'ny fianarana izay nataony na dia eo moa zany raha teknisianina le olona dia mitondra fanazavana hoe zao fahavoazana rehetrarehetra zao. Ao indray no milaza ny amin'ny ningotra sy mifandray ao anatin'izany fa tsy resaka fotsiny hoe lakan-drano hoe tsy resaka fotsiny hoe zao io fa misy zavatra maro mifandray. Ao indray ny sasa milaza ny amin'ny hoe isan-karazany ity zany izay iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao be loatra ny asan-demony ka dia hatra zany amin'izao fotoana izao ho tany saintsika moa zany vitsivitsy dia izay zany no hoentin'ny mitondra fanazavana hoe mahatonga n'ity fahavoazana ity. Misy manota fady ao ka rehefa manao an'izay le hoe hotafady izay mahafantatra an'izany fa ny any amin'ny firenekafa tsy miresaka an'izany resaka hoe manotafady izany zany dia ao zany misy miteny hoe karazany izao samy manana ny fanazavany ny karazan'olona izatsokajany eto amintsika iainana le izy ary rehefa iainana le hoe andeha hoatsana hoe hiala amin'ity resaka raha be ty hiala amin'ity vidipelo amin'izany izy satria milamina ny fiainany ary sasany ihany koa dia efa tena hoe efa tena nahoana zany zavatra hoe fanazavana etseroa dia io izy ianao zany an'ilay zavatra misy eo an'ilay toe-javatra misy eo fa tsy hoe ndeha hamoy fo tsisy an'izany ho an'ny Madagasikara araka le iran'ilay raharaha indrindrandrindra amin'izao ranobe zao zany ilay manahoana ny heriny entiny hiatrika an'le fahavazana miatrika an'le rano fa tsy dia mahatohatra firy ilay malagasy amin'ilay hoe fiatrehana an'izay fahavoazana izany ao anatiny ao zany matena hoe te hetsika izy amin'ilay hoe fiatrehana ny rano fa tena tsy tafavoaka izany dia izay no fipetrak'ilay raharaha amin'izao fotoana izao. Ny eto amin'ny firenena nefa dia misy ny tompon'andraikitra maro isan-karazany ao ny fidiana dia ao ny tendrena zay zany ilay izy samy manana andraikitra zany samy manana ny andraikiny na ny olona izay ny tendrena na ny olona izay ny fidiana matoa zany le olona ny tendrena zany hoe navahana tao anatin'ny maro dikan'izay dia izy no heverina fa mahavita an'ilay andraikitra zay nampiandraiketina azy. Misy olona maro be fa izy no tendrena anao an'io. Ny fidiana indray dia mbola eo ihany koa izay hoe no fidiana izay satria raha hoe no fidiana zany dia be dia be ny olona eo fa izy no fidiny ny fiarahamonina zany iandraikitra an'ilay andraikitra ka na ny tendrena io na ny fidiana io dia misy ny atao hoe tambin'andraikitra zany tamberin'andraikitra ho an'ilay olona nanendry na ho an'ilay olona nifidy an'ireny olona ireny ka ny fanontaniana dia hoe vita sa tsy vita ilay nampiandreketin'ny vahoaka malagasy ho an'ny olom-boatendry na ho an'ny olona izay nofidiana satria ny toe-javatra tahaka an'izao zany dia ahafahana mandrefy hoe hatraizany ezaka izay natao satria raha ny résultat aloha hatreto raha ny résultat dia tena hoe miady rery ny vahoaka malagasy dia misy moa zany tena miteny mihitsy zay tena tsisy mpijery mihitsy sinsisa ohatra tsy mandeha lavitra tsika fa eto Antananarivo eto ohatra hoe teny amin'iny faritra Kenya iny zao ho antsika izay nanaraka vaovao zany nandeha teny ny mpanao gazety ny MBS dia nanao ny taty-baovao amin'ny
zavatra izay iainan'le olona amin'izao ankehitriny zao zany amin'ilay rano miakatra dia le fananana kely efa mba eo tena hoe tazy nataon'ny mpanao gazety ny MBS teny amin'ny faritra Ambodivoana Ankenieny dia samy manaraka tsara isika ny azo tenena fotsiny dia hoe sationan'io sationan'ny ranomason'ny malagasy amin'izao fotoan'izao dia aro arahantsika. Ny akanjo eny koditra sisa no azony raisina ho an'ny ankamaroany trabony ety Anosato andrefana. Marobe ny trano dipotrano tanteraka ankoatra ny voly sy ny fiompiana izay maty avokoa. Miantsony be ny tanàna voafiteny an-toerana ny mponina saingy tsy hita izay tompony andraikitra mijery azy ireo. Soveny ainana tsy mbola nisy niza nijery teto manomboka amin'ny efatra maraina dia teneniko anareo fa tsisy nijery zay hatramin'izao netanay dobo daholo tsisy azo raisina mbola hovaky kory dia hoaiza zany zay tsisy tsony premier étage nametrahana netanay karaha voafeno premier étage re tompoko dia tsisy tsony zay tsisy ninino zay zavatra rehetra ny arinay tao amin'ny taona maro za miteny anareo zao fa mitemby anazy ny vadiko atokera zanakay nefa ny anakenina dia hoaiza ary zay maninino zay hoaiza zay nefa tsisy mpijery lazaina fa ety amoron-drano zay mamorona trano ety ary ny taninay ka hoaiza zay maninino zay izany afaka mianay tany ary eny ambony eny ome tany zay ipetrahanay eny dia makeny zay satria zay makaty zay dia zao ny teny mahazo anay hoe nareo ny teo ao makaty zay dia nareo ny tao ao ny sasany moa antsona dia milaza fa any Tsirabe izy nefa ao an-trano ihany manam-pahefana zay tokony mba hijerenay ety anao tatitra dia izany hijerena aza sina resaka politika rere olona mifona mitoraka salia aminareo ny politika anareo fa tsy ireo ny vahoaka majiny tsy ho zaka anareo ane zao ranomasina izao tsy ho zaka anareo fa mbola ho tsaraintsika fa ajereo mba ajereo ihany mety nanazanareo fa hoe vahoaka majinika any vahoaka majinika ny tena mandany filoham-pirenena fa tsy nareo vavety mihinanao mba ajereo zahay na ny any ary tsisy tonga ety aminay tsisy ninina tsy hitanay zay atao hoaiza ary zany zay rehefa tena tonga le fotoana hoa mba anasonana azy dia tsy mba misy tonga zareo tamin'ny voalohany tamin'ny nomboka tamin'ny talata zay nomboka ny ansondreo fokotany reo mba zareo misy anay fa ambany tany zay ny rano fa miakatra sy kelikely nefa rehefa tonga le didy azy sosolatra ny raininy regny na dia ariary folo tsy amelany zay maka zavatra kely mifokotany zay tonga dia vola raha tsy vola zay vao mandeha mivoaka ny zavatra anay mifokotany eo nefa na dia vao meraika aza na fokotany raiky sy mbola isy nijeranay noho zay vaky hatramin'izao sisy mbola sisy azany mijeranay izany zay tompoko fa tena alahelo eto amin'ny toerana ity misy zany zay zao ny trano hoe tonga dia letika ny ankizy tsy maintsy mijerana satria ny ankizy maro ny ankizy koa tsy mitovy anay olon-dehibe dia zay zany mba manao antso avy satria nananjaonay sakafo raha tsy misy ny andro efa mandroso mehariva. Ireto vahoaka marobe ireto izao tsy mbola nisy trano nelany zaza mambehivavy anefa nibetsaka voatery mitakoko miaraka amin'ny etakely miafiafy ny zaza sy ny ankizy. Tena tsisy mijery zay zao ny plasinay hatrany andraikarehtra any ety amin'ny sisiny daholo mipena ety dia raha avy ny orina zany dia ety zay hatramin'ny akomitrotrika efa maty tsy haitsony anetana tsy voafindra ny eo amin'ny lycée zao mety efa misy rano dia tsisy azo hidiran'ny olona trabony dia tsy haiko koa ny any amin'ny CG dia ohatr'izao zany ny plasinay ety raha avy zany ny orina dia zao ny plasinay ny rano miakatra raha tena mbola miakatra io hatrany ambalana zany tepolota dovaky zay zahirana be tsisy trano ipetrarana ny fandrina vilany sasatsasany ny adinao zay tonga dia niakatra tety ambony tety aloha zay zany mba mangataka fa ny anazy raha ohatra anazy dia taratasy momba anay ihany zao voarayako
na ny akanjo soloka raha dia taraiky ao trano ao zay mba mivangatana fanjakana mihitsy nanomboka paraparainy ihany tsy mba natory fa dia miasa ny fo vao maneno ny sofle dia efa ny fo daholo ty sy mieno dia mba mangataka filoham-panjakana zay mba hijerena ety fa na ny trano hidiranay ary zao mbola tsy hita hoe hoaiza na hoaiza na ny hanina raha zao dia mbola ohatr' zao tsy mihinana zao hitanao resaka etsy an-danina itony lakana kely any olotsotra itony no mamonjy olona raha makasary sy mivezivezy fotsiny ihany kosa ny lakana tsara tareha ny fanjakana ankoatra izay andro ny jiro maro ihany koa no atahorana enjera amin'iny faritra iny reto vedeto reto ohatra makasary fotsiny ny ataony fa tsy mamonjy an'le olona ndrefa ato misy lakana tsotra mamonjy olona tamin'ny efatra maraina zao zay nefa nanomboka tamin'ny taraina tamin'ny filoha-poko tany miantso amin'ny madame le maire tsy hita zay marina amin'le izy zao efa amiray dia nisy fotoana zao afa amiray zao tonga le vedety makasary fotsiny zalafa tsy mamonjy an'le olona ny entana rehetrarehetra n'olona rehetra anetsana ny daholo nefa le vedety ohatra mandehandeha fotsiny tsy haiko ngamba zay mahatonga an'izany hoe garanty an'le tan'le olona ve izy raha tamin'ny efatra zany izy ny tonga teo tsy ohatr' zao mba voafondro daholo ny entana izy anetsano any fa izy dia mandehandeha fotsiny makasary miodikodiny rano tanàna fotsiny fokotanina tandrok'omby dia fokotanina kenyeny zany hoe ty ambody vony ty ary ny fokotanina kazoto reo zany ny teny efa tratra lohatra eto vaka ny fefoloha ato dia anakoa zany ny vaky dia reo nefa raha hitatra reo satria reny ranony sesona itsy ambadika itsy dia atsiny reny ranony kopa dia raha hitambatra reo sanatria mivava zay ny tena tantara be mihitsiny dia eo zany netsona tanteraka amin'ny tompona andraikitra rehetra sy izay mahalala tanana afaka hijery an'le commune satria hatreto aloha zany mitaraina tanteraka amin'ny fokon'olona ny hatreto aloha zany ny fokon'olona nanomboka tamin'ny efatra maraina nanomboka ny anjombrona sy ny sifle dia reo aloha ny tena mifamonjy hatreto aloha zany ny BNGRC mbola makana information nitanefa tena atony fa ny rehefa hoe may ambondrona aloha zany dia samy tena aloha no mifanavitra satria zay no zava-misy potonjiro anankitelo no efa mirona raha neto zany ka raha mirona reo ka ikodia dia sanatria sady tsy vita ny court circuit le izy fa hanimba sy ahafaty olona amin'ilay fil amla kozaroza milatsaka amin'ny tany dia tena mila mesura faran'izay aingana zay ka iatsona ny jiramalo hijery faran'izay aingana an'ireo potonjiro misy atelo izay hitantsika efa mitailana eto anosy zato reo tokony tamin'ny 12 ora andalovanay tena toerana tsy nitsaha miakatra ny rano ary misy fefiloro hafa tahorana ho vaky saika mitangorona ny olona mitaraina noana tsy misy pia tsy misy piao ny mpanao gazety ny MBS raha namitana n'ilay zavatra antranga tsy lavitra iny etsy anosy zato atsy kaikinay atsy no misy an'ireny toe-javatra ireny dia petraka amin'izay ara ny fanontaniana hoe misy tompona andraikitra ve eto amintsika sa tsy misy nakaizany vola izay lazaina fa hoe tena manana ny ato rehetrarehetra mihitsy ny mpitondra amin'ny zao fotoana izao ka le toe-javatra tahaka an'ireny zany no atsapahana avy hatrano hoe afahana mandrefy hoe ahoana ny kapasité eo amin'ny ilay resaka fandraisana andraikitra sy ny hoe fahaizana amin'ny tantana mahay sa tsy mahay tonga dia izay le satria reny zao ny zavatra iainana tsisy miforonony reny raha itsina ny resaka dia soavaly miatobilina le vahoaka nanosy zato iny fa mbola be dehibe ihany koa ny tranga hafa izay tahaka an'ireny dia mitomany ilay olona zany hoe eny amin'ny faritra iva zao ireny olona teo reny satria iva le toerana dia trano zany dibo-drano ao ny entana misy tsy tafavoaka arak'ilay reportage teo tsy misy zavatra foronony reny fa tena iaina n'ilay vahoaka dia mitomany ilay vahoaka malagasy mitaraina ny tany ho ilay mpanoratra izay mitaraina amin'izao fotoana izay fa mitaraina dia inona ny vokany hatreto aloha zany dia mbola tsy hita hoe ahoana ny vokany fa zavatra tselitselika no hita kanefa ainty hoy ny ray manonja ary tsy tenitenenina foana le hoe vonjy rano vaky misy rano vaky zany zao arabaka teny mihitsy dia le ain'olona aloha tsy mihinan-kanina zay ozy le olona teo ny trano tsy misy le fananana kely
petsaka no very kanefa rehefa hoe atsona amina zao resaka politika sy ny namany a de fa iny fa misy olona tonga miteny zatsy ajanony ny resaka politika narozy le ramatoa ny tomany teo satria ny fahavoazana tahaka an'izao zany dia io tsisy resaka hoe rianina ihany vona rianina ihany fa malagasy no anaran'ireny olon'ireny tompoko fa tsy hoe reto alolo ao fa tsy anona fa alolo ny ekipatsika tsisy zany resaka hoe ny ekipatsika zany tsony tsisy resaka hoe ny atokonay tsony fa malagasy no anaran'ireo olona zay mitaraina ireo akoatran'izay ihany koa mbola atao akaikikaiky tao ihany somary komantentsika kely mahatonga an'io mantsy de misy fefilovaky ihany koa resaka fotodrafitra aza zany de miteraka rano be la izy de mitosaka ny rano zay mahatonga an'io ranony kopo io tsy mety amidina loatra amin'izao fotoana zao ahatrany io ahatrany amin'ny faritra rehetrarehetra any zany dia tondraka le rano ary misy trano mianjera avy hatrany ry hitantsika lavidavitra ery trano folo no ny anjera mbola faritra nosy zato ihany no misy an'izao zavatra mitranga izao izay isaorana moa ny nakansary nandefa n'le sary zany atsika mba ahafahantsika mahita ny zavamisy zany tsy misy ronona tompoko de mbola isy teny ray ve hoe photoshop io fiainam-bahoaka tsy anaovana resaka photoshop zany fotsiny zany ny vahoaka amin'izao fotoana zao tena arabaky te mihitsy hoe meno hoe resaka tany amboalohany amin'ny hoe lo anatin'ilay izy raha somary iverenantsika kely ny karazana loza dia eo moa zany hoe ranobe zany zao de fa nisy ihany koa ny kere zay mbola iainana amin'izao fotoana zao ny ranobe de miteraka zavatra maro samy hafa fiotsahan'ny tany fianjeran'ny trano sy ny sisa izay misy aina afohy foana ao anatin'ilay izy de teo ihany koa ny afo mirehatra ny tatsika mirehatra ny atsika mirehatra indray ny alatsika misy trano mirehatra ka misy tanàna mirehatra ka tany farafangana nanaovan'ny RMDM atao hoe fanetanana ihany koa hoe famonjena ny mpiray-tanindrazana tamin'ireny afo be tranga ireny zany de mirehatra ny atsy mirehatra ny roa mikere mbola manao ny ataony ny rano miakatra vokatry ny orambe mikija sy ny sisa dia eo ny arety mandringana ihany koa loza daholo zany mbola iainantsika amin'izao fotoana zao eo ny loza pifamoivozana izay tena tsy akijanona mihitsy tamin'ny faraparan'ny taona reny hatramin'izao fotoana zao ny iteo zao vao hoe nisy lakana le vadika le farany iny de ain'olona maro no nafoy ampolo maro no maty misy aina fohy foana zany de eo ny loza anabakabaka reny helikoptera nenjera tany anaty ranomasina reny loza daholo reny eo ny loza mpifamoivozana tanety zay amozanain'olona efa ampolo maro sprinter vadiketsy misy mitsoraka any anaty renirano sy ny sisa ny lozan'ny fiarandalamby koa vao nisy io tany dera eo ny tary sy ny sisa zany ny loza mitranga teto Madagasikara tato anatin'ny volana vitsivitsy monja ary eo anatin'ilay izy de misy aina afohy foana de raha isitsika ilay fanazavany le hoe ny mpandala ny malagasy zany sy ny hoe ny fahendrena malagasy dia milaza zany reny olon'ireny hoe tena misy manotafady eo satria tena tsy mipopotra ho azy ireny toe-javatra ireny ho an'ny olona ho zay manana an'izay hoe fomba fijery zay io tsy hoe hitsaritsika nahoana fa le fomba fanazavana zany no hoentintsika misy manotafady eo fa ty Madagasikara ty ane dia manana ny maizy tia manana ny tantarany tia manana ny soatoaviny tia manana ny mampiavaka azy ity Madagasikara ity napetraka ireo razambe tany aloha ka tsy tokony ho tsonitsiniavina izany zavatra any manana ny fadiny ity Madagasikara ity zany hoe vahoaka malagasy ao amin'izany de zay no mahatonga ny fanazavana iteny hoe ho an'ny olona zay mandala an'izay zany hoe misy mihitsy ny hotafady ao anatin'izao raha izao zany de misy moa fanazavana maro samihafa ny amin'ny ohatra hoe iny faritra ambony iny zao iny Andohalo miala ty Ambatovinaky ary iny efa tenenina hoe anisan'ny
faritra izay tafiditra ao anatin'ny patrimoine ary ny eo anivon'ny UNESCO fikamban'ny raisam-pirenena izay miandraikitra moa zany an'ireny vakoka sy ny karazan'ireny efa nametraka tsara an'izay fa dia amin'iny faritra ambony iny no hoe nasiana colisée dia eo ihany koa ny zavatra hoe ho asiana téléphérique misy poteau be ho atao eny ambony eny sy ny sisa dia miteny amin'izay zany ny mpandala ny nentim-paharazana sy mpandala ny sotoavana ny maha-malagasy hoe fa ahoana no atao an'izany dia raha mipoitra zao zavatra zao dia noho izany toe-javatra izany no mahatonga an'io fa tsisy zavatra tonga ho azy. Zany no zavatra misy ary zany no fanazavana izay aheno etsero amin'izao fotoana izao zany. Ka io tsy misy hoe anomezantsiny hoe misy teny mantsy hoe dia ahoana koa zany fanazavana zany. Zay ny fomba fahitany azy. Izay ny fomba fiheverany ny zava-misy. Fa ny zavatra hita kosa aloha dia ny hoe tena misy ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao ny hoe fanimbana ny atao hoe zavatra tsara, ny zavatra miteraka soa ho an'ilay firenena. Ohatra tapahanao aripaka ao ny bois de rose ka bois de rose anankiray eny amapolo taona maro vao tena hoe lehibe mety misy 100 taona mihitsy ary reny zany hazo reny zava-maniry reny miavaka reny. Anao afotodrafitrafy ianao ohatra hoe ity resaka téléphérique nitrosana vola ho alohan'ny taranaka faramandimby ity dia hoe tsy maintsy atao io dia reny toe-javatra reny zany dia miteraka atao hoe tena alahelo ihany koa ho an'ny sasany satria izy mba manana ny heviny fa ny ato moa zany dia misisika any tsy maintsy atao io dia tsy maintsy atao zany dia eny ary dia atao. Io zany zao potra ny fanehoan-kevitra ny amin'ny tena misy resaka hotafady mihitsy ty raharaha ty fa izany Madagasikara zany tsy firenena hoe mandeha fotsiny amin'izao zany na hoe firenena hoe tsy manana ny mampiavaka azy zany fa io toe-javatra io dia tsy tonga ho azy fa noho ny resaka fanontana fady sy ny sisa. Enjana be zany resaka hoe manotafady zany raha ho an'ny mpahay azy ho an'ny atao hoe mpandala sy ny mpanao famakafakana momba ny resaka hoe malagasy zany satria raha ny fanazavana izay hoentindry zareo dia loza izay mifanesy ny eo tsy vita ny eo tsy voatrika araka ny tokony izy dia mipotra indray ny atsy mirehatra ny atsika maina ny tany any amin'ny faritra atsimoka ranobe aty Antsirabe Fianarantsoa Antananarivo sy manodidina faritra Atsinanan'ny Madagasikara faritra avaratra hatrany andrefana ranobe ny orana tsy mijanona vao zao tao ivelany tao vao miditra eto amin'ny studio zao dia orana tapitapika eo dia orambe dia hoe ahoana ihany ary izy ity dia ny loza etsy loza ero loza mpifamoivoizana sy sisa misy maty foana dia misy aina fohy foana ao anatin'ilay izy dia mamperitreritra ny toe-javatra tahaka an'izany ary io tsy vitany hoe mamperitreritra fotsiny fa tonga amin'ilay fitenenana hoe raha malagasy ray manontolo ity araka ny tenin'le ramatoa teo hoe ajanony any zany resaka politika nareo zany le politika tiany tenenina tsy le politika amin'ny tena politika hoe mpampandrosoana hoe politika manakaiky vaoka fa le politika na seza politika na tendakanina politika izay hoe noa ihany zay ny tian'le ramatoa ny tomany teo ho teneny hoe ajanony ihany ty politika nareo ty fa maty zay ary tena mahitsy izy no miteneny reny ary rehefa tena hoe enonjanon'ilay fahasahiranana le olona na tsy mara-baovao ary na tsy mahazo ny tena atao hoe vaovao feno aza le olona dia misokatra ny sainy satria maninona voadona ny any anaty filaniny voadona ny eo amin'ny tokantranony dia efa tonga saina ilay olona tsy azonao rebirebena ntsony izy hoe zao ka ataoko an'ity ka anao an'ity ka hoe anao mi style etsery tsy taitra amin'izany ntsony le olona fa le tena fiainana io satria maninona tsy maintsy niankohonany aloha no hitany eo refesiny hoe ahoana ny atao hoe fivoaram-piainany ao anatin'ilay tokantrano keliny tsy mahita le zay ozy ka nefa zay tsy misy pijery
fa rehefa tonga ny vampitaonan'ny propagandy rehefa fifidianana sy ny namany fa hitan'le sasany amin'ireny elakelatrano reny hitan'ireny lalana mbola tsy nalehany hatramin'izay fa todiny reny dia fa tsapan'ilay vahoaka zany zao ilay tena hoe zava-misy ary rehefa mieritreritra izy ary rehefa mamakafaky izy ary ilay atao hoe loza izay mahazo amin'izao fotoana zao rano be sy ny siasinyzisa dia mampatonga saina ny olona izay atao hoe mipepipepona foana hatramin'izay ny tsipatsipazana ny zao kely hatramin'izay io mantsy tsaromariana kely io le hoe rehefa tonga ny fahavoazana takan'izao zany dia hoe misy tsipitsipi kely fanomezana kely sisisa raiso fa ilay vahaolana maharitra no tianambara tsy mipetraka ny vahaolana maharitra fa vahaolana izay hoe misavoan-danitra no misy dia nahagaga fa misy olona zany zao manohana ny fitondrana ny teny hoe ka rehefa tonga ohatran'izao ny tondradrano dia zay mihitsy ny teny ilana an'le téléphérique zay zany mba hoe raisonnement zay mihitsy ny ilana téléphérique io zany zao tena dibo-drano dia tena le téléphérique mandeha ery ambony ery dia heviny zany anazy zay le olona zay ny teny zany anazy zay fa zao ireo le olona le potika fananana sy an'ireo ahoana ny tengenana an'le téléphérique na 3 arivo ny frais 4 arivo ny frais zany nefa communication mivoaka mantsy tsy possible mihitsy zany fa dia hoe ny amerenana an'io dia zao dia avoaka daholo ny atao hoe kajy rehetrarehetra nefa ilay zavatra tena mararin'ny olona tsy voaresaka mihitsy ao anatin'ilay izy fa dia fisehosehoana fotsiny etsy dia rehefa mandeha mba manao descente dia tsy maintsy mitondra télé zay zao ny zavatra marihana mihitsy rehefa midina hoe tena mijery eny ananiny eny dia tsy maintsy mitondra télé satria amin'izay hoe hita ao anatin'ilay resaka hoe communication zany dia hita zany rehefa hoe mitondra an'izay télé zay fa raha tsisy télé zany dia tsisy mandeha eo dia moa mizahatra tantaraina kely amintsika satria fombatsika io le mitantara zavatra io azahoantsika azy zany amin'ny télérisika hoe fisehosehoana etsy fisehosehoana ery nisy zany hoe mikarakara le izy tsy lanonana fa hoe fanazava-kevitra resaka teknika resaka momba ny toe-karena le izy dia tena moa zany mpanao gazety dia voantso nanao an'ilay couverture médiatique atao dia nytenenina hoe amin'izao manomboka le izy toy eo amin'le resaka télé mantsy sika amin'izao manomboka ry zareo mpikarakara name an'le ora dia hoe amin'izao dia tonga ny mpanao gazety efa maromaro dia mpanao gazety tsoratra efa maromaro ny tonga teo mpanao gazety tamin'ny radio efa maromaro ny tonga teo tenanay moa zany tamin'izay dia tamin'ny radio mbola tao amin'ny radio mada tamin'izany fotoana zany dia tonga le fotoana efa mihoatra dia hoe fa maninona tsy atomboka fa zay mpanao gazety eny tena entsiketsika be ny fotoana fa atomboy dia zao nataon'le tompona andraikitra hoe mbola miandry télé alao aloha tonga ny télé zao dia nanononona station tao izy alao aloha tonga ny télé ohatran'izao fa manjary tsy ihanina fa rehefa tonga ny télé dia manomboka tsika tenanay moa ny teny hoe kinareo aneny nanome an'le ora hoe amin'ny folo sasany manomboka zao fa miraika amby folo latsaka folo iandra sitrapon'ny télé zany zany le iseo télé ny tena mahamaika andry zareo fa le mpanao gazety eto zany atao inona ny filaza zany atao figurant fotsiny saina nefany dia ny tsy fantany na ny télé manana maha izy azy mampiavaka azy ny radio manana maha izy azy fa ny télé anao nga hitan'ny olona mpanetsary tambary ery radio no entiny ary ny radio aloha zany mbola atao hoe fitaovam-pifandraisana tena mbola manana maha izy azy raha dia amin'ny tany sahirana taka Madagasikara indrindra fa ny aty Afrika dia ny setra raisam-pirenena no miteneny zany eo amin'ny Nations Unies no miteneny zany ny gazety moa zany iny efa avoavo letatra koa satria tsy maintsy mahay mamaky teny mila fotoana ianao mila toerana milamina zay vao mamaky gazety fa ny radio aloha no voalohany indrindra izany dia manoloana an'izay toe-javatra izay dia mandeha ny tompona andraikitra isasokazany eto amintsika hoe mandeha mijery sisisisisa fa tsy maintsy misy télé eo tsy mbola nahita hoe tsisy télé satria maninona ilay fisehoana no tena hoe
zava-dehibe ihany koa ao anatin'ilay izy hoe tia izay fa le tena hoe vahaolana aloha zany a mbola tsy hita zay a tena fandehany aloha hatreto fa mbola mitomany ilay vahoaka malagasy arak'ilay reportage teo fa ao anatin'izay ihany koa dia le olona efa samy sahirana no atao hoe ray teny hoe mifampinana entre guillemets ohatra mahery loatra zay fitenena zay nefa zay mihitsy no zavatra misy ankehitriny inona miprofo vao nyrodana nygorodana fotsiny rano tapaka ho ny lalanatsy zao ny ary dia misy ny mpanararoatra ao anatin'le fiarahamonina ihany io dia efa misy asitriky ny sasany voamaina asitriky ny sasany zao entana sy aniny zao ohatra ny tonga dia mandeha ho azy fotsiny zay le toe-tsaina lomorina zay tsisy idirana politika mihitsy zany fa mandeha ho azy fotsiny le toe-tsaina lomorina hoe ararotiko ty satria sitrany ay azahoako tombony sitrany ay mitombony fidiran'ny vola eto ampelatako dinina moa zany raha masom-bahoaka ariva dia ararotinao hoe ianao zany misahana an'ilay resaka fivarotana sy fifanakalozana dia tapitapika eo tsisy ninona dia tonga dia asitrika ao le entana nisy olona zao ny teny tatsy hoe malony izy nijery voamaina dia tonga dia tsy nahita tapika dia inona koa zany nefa ao ihany ilay izy dia izay zany no ataontsika hoe ilay tsy fetezam-pitantanana amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena dia manamarina daholo ny zavatra efa niteneniny eo anivon'ny fanoherana rehefa tena jerena le izy tsy miteniteny foana zany ny mpanohatra tsy mitombona zany le hoe manao fanoherana botolo hoe miteniteny foana 6% reo hoe misy le hoe le teny anankiray zay moa tsy teneniko mihitsy fa le tena ohatrany hoe fanambanina le izy fanambanina ny mpanohatra ataony ny sasany any ambadibadika any anazy reny ary ny teny zay tenenina dia responsable amin'izay teniny ny olona anankiray zay miteny toe-javatra izany sy avoaka ny vavany eo fa tena hoe le vahoaka malagasy zany zao no tena miodina etsika miodina tsy hitantsony zay ale dia zay mba manamanana kely dia mamentsy manana nefa le misy ihany koa le manararoatra ao anatin'ilay izy zay zany no atao hoe zava-misy tsy maintsy nyresahana satria tena mahatonga saina ny toe-javatra iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao zay tsy teny mihitsy hoe ndeha anereny ihany na anereny ihany na tsia anjarany tsirairay no mandray fa tsy vita ny resaka fisehosehoana intsony ny toe-javatra tahaka an'ity satria vao rivo-doza ray zay isa-taona zany ataontsika hoe moyenne tenenin'ireo mpamantatra ny toetrandro dia eo amin'ny rivo-doza 3 na 4 eo no mandalo aty Madagasikara tsy voatery hoe hiditra aty amin'ny tanety aty anatiny aty izy fa indraindray izy manafisafany amorontsiraka fa mitondra rambe sy rivotra dia miteraka fahavoazana foana zany rehetrarehetra any atao hoe récapitulation kely zay natao zay fa tena ny azontsika amin'nydinana zany dia hoe ao ny milaza fa misy amin'ny otafady eto amin'ny firenena no mahatonga an'ity loza mifanesy lavareny ity ao ny milaza ny amin'ny hoe tsy fandraisana andraikitra eo fa azony soroana ny zavatra maro kanefa rehefa tsy nandray andraikitra fa mizesta fotsiny sy ray nidedaka etseria dia io ny vokany eo ny amin'ny lafiny finoana dia ny hoe manjaka loatra ny ratsy manjaka loatra ny asan-demony amin'ny endriny EPDB dia izay mahatonga an'io tsy ampy finoana ihany koa dia zay no mahatonga an'io sy ny sisa dia anjarantsika zany no misaitsaina an'izay toe-javatra izay fa tsy azo ny lalovana fotsiny ireny ifaniry razafy manantany mananjavatra fakafakana ihany koa izy tonga dia mirabanao aloha dia tonga dia omenanao indray ny fanoizana ny antenne zany sy ny famakafakany eto anivon'ny miara-manonja MBS Radio Mada satria toe-javatra tsy azo ny lalovana fotsiny ireny toe-javatra izay nitenenina ireny manoloana an'le hoe mitomany ny malagasy iny ary dia miaraba rena miaraba ny teknisiana ny mpijerantsika zay maneran-tany amin'izao fotoana izao fahita lavitra na miaino amin'ny onjabeo ny MBS sy ny Radio Mada
amin'ny alalan'ny page Facebook tsika ihany koa sy ny YouTube zany. Atao ao de ratsiratsy ny connexion moa zany satria fatatsika fa manadary ny réseau dia anaovana fialantsiny amintsika tamin'ny fanarahana zany fa miezaka mandrakariva fa io moa zany tena omena fahafapo isika eny anivon'izay hoe tsy maharaka amin'ny alalan'ny radio sy ny fahita lavitra zay mety ho lavitra ny toerana zay ambisantsika rehetrarehetra any. Akoatra zay dia anaovana zay fisaorana zay anko namana zay tsy mafoy de miantso mandefa ny afatra mizara ny vaovao dia tahakan'izany ohatra ny namana avany Sambava tany fotsy voaray ny taratasy valopy zay nandefa tamin'ny Colis Express milaza ny zava-misy miara-manonja amintsika rina namana ny lavitra any de mba mandefa ny heviny zany hoe zao mba fomba fijerinay ny zava-misy eto Madagasikara na aty lavitra be aty de mahafinaritra zany. Ny MP moa zany sy ny WhatsApp de betsaka tokoa tsika no mandefa ny afatra akoatran'ny hoe amin'ny alalan'ny telefona de mahafinaritra no mandray an'ireny rehetrarehetra reny ao anatin'izao hoe fikarohana hevitra ho an'izay masoa ny Madagasikara izay. Izay no ataontsika fampidirana zany fa nisy ny fahatarana fahatongavana teto fa isaorany Rina Rabe Mananjara zany nanokatra ny antenne aloha zany ety am-piandohana de manolotra ny fialantsiny antsika ny solombambaoka ny Madagasikara voafidy teto ambonimbony tamin'ny faefatra Emilien Ramboasalama na député Rambo zany satria akoatra ny tsy fahasalamana zay miantramina de eo ihany koa ireo adidy amanandraikitra maro be satria fatatsika zany fa dia tsy akipetraka zao raharaha izao ary samy manana ireo anjara sy ireo adidy mifanandrify azy ireo tompon'andraikitra samy hafa zay manana zany adidy zany ho an'ny olom-boafidy ho an'ny olom-boatendry sy ireo tompon'andraikitra eny amin'ny ratsa mangaika samy hafa rehetrarehetra eny ka dia nandefa ny fankahirezana izy ho an'ireo trabona sy ireo tradoza ny arambona zany atao amin'ny boribory tamin'ny faefatra ho antsika zay ponina zany de nandefa n'izay fankahirezana izay ny solombambaoka ny Madagasikara zay voafidy tato anatin'ity boribory tamin'ny faefatra ity ho antsika zay trabona sy tradoza zany vokatra le rotsakorana sy ny rivodoza zay nandalo teto Madagasikara tao anatin'ny tapabolana nisy n'izay rotsakorana herinandro lasa zay ary ny rivodoza moa dia voniainantsika zany tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo avy amin'ny solombambaoka zay fankahirezana zay mbola hiaraka amintsika izy amin'ny fotoana rehetra zay ahafahana miakatsehatra eto amin'ny fandarana moa zany fa ho an'ny fandaminana zany de zay no fanazava-kevitra fohifohy anomboantsika azy. Iverenantsika vetivety nisy fanazavana efa nentin'ny rena ihany ny amin'ny zava-misy tao anatin'ny 420 ora fa amin'izao tsika amin'ny teny zao aloha zany tamin'ny 9 ora maraina teo dia efa vita ary efa azo nandehanana ny déviation any Moramanga ho an'ireo zay tratra ny embouteillage lehibe avy any amin'ny Toamasina na avy aty Tananarivo de ho any Toamasina zany na hoe tsy maintsy mandalo amin'ny Moramanga fa tsy voatery Toamasina fa mety ho an'ny Brickaville, mety ho an'ny Vatomandry, mety ho an'ny Manora sy ireo toerana samy hafa zany ka tsy maintsy mandalo an'ny Moramanga na ho an'ny Ambatondrazaka ohatra dia efa vita ny déviation zany ka ny fiara madinika sy ny taxi brosina afaka mifamezivezy fa ireo camion mpitatitra entana aloha zany de mbola tsy afaka mandeha. Ny mise en place n'ilay pont Belé no ezahana raha ny fampitambavao zany satria tsika moa tsy afa-misaraka onjam-peo sy mahafahita lavitra zay manao fanabeazana fizaram-baovao ihany koa dia andrasana ny fahavitany zay pont Belé zay amin'ity androany ity zany na ito amin'ny rabis de hitatsika eo ihany ny fivoaran'ny vaovao samy hafa. Misy etadi-panika hafahafa koa omaly dia ny teo amin'ny resaka hoe carburant zany de reny moa zany karazany hoe fausse alerte ihany reny satria raha ny fantatra mbola misy an'le hoe tahiry 510 andro zany mbola tokony ho ampy an'izay fa ndraindray koa moa zany somary misy fikoropahana ihany sika rehetrarehetra dia misy psychose hafahafa eny anivon'ny fiarahamonina amina trangan-javatra ohatran'ireny de mitady isy anararoatra zany. Akoatran'izay amin'izao tsika amin'ny teny zao ihany koa zany dia tafiakatra 3,50 m ambony be mihitsy ny fiakaran'ny Betsiboka RN4 makany Mahajanga
ary raha mbola mitoy zao arotsakorana zao anatin'ny 420 ora dia mbola hiakatra ambony be zany ary tratrany rano zany ny tetezan'ny betsiboka any milalam-pirenena fa efatra miazo any Mahajanga zay resantsika zay. Hatramin'ny alina de nisy alerta ihany koa zany mahakasika ny eny amin'ny faritra avo. Izy ity moa zany de tsy hafaritana intsony satria ny faritra iva de miala amin'ny toerana fa dibo-drano hatramin'ny faran'ny herinandro teo ary ny reportage nalefa ny MBS niaraka amin'ny Rina Rabemananjara teo ihany koa de manam-porofo le hoe tena inondé tondraka tanteraka ny faritra iva rehetra ho an'ny manodidina Antananarivo sy ato anatin'izay hoe lalova ny Sisaony, Mamba, Ikopa zay sy ireo toerana zay miandrona zany ho an'ny eto Antananarivo renivohitra sy ny rehetra. Fa ho an'ny faritra avy ihany koa dia nantsona hiala amin'ny toerana misy azy izy ireo zany omaly ny anton'izay de hoe misy vato sy tany atahorana hiotsaka eny ambanin'ny katedraly Nandohalo eny zany ka ny Tatia-Pamarinana, ny Tsimbazaza, ny Mahamasina sy ireo faritra rehetrarehetra zany na Tatia-Paribe zany dia ny angaviana zany hiala amin'ireny toeran'ireny zany hatramin'ny omaly zany satria atahorana zany zay efa hita zany misongadina izay mety hoe loza ho ateraka izay mety ho fianjarana eny amin'ny faritra avo izay. Ny Vasiavo zay de dikan'izany sarotrarotra ihany aloha ny ainana amin'izao fotoana izao amin'ireo toerana rehetra zay tsy en sécurité fa mila maily daholo ny rehetrarehetra zany na tsy any amin'ny faritra avo zany na tsy any amin'ny faritra iva fa eo amin'ny faritra antenatenany zany de mila mailo ny rehetra amin'izao fotoana izao satria tsy misangy lay loza voajanahary akoatriny efa nresahantsika foana hatramin'izay hoe misy kapoka zao ary misy arak'le teny rehetra hoe nisy zavatra mipotra nateraka izay hoe tsy fanjariana tsy faiza mitantana ary vokatry ny tandrevaka sy fanaovana tsinitsinina ny asina sy ny fady sy ny toerana sy ny vohitra sy ny sisa sy ny sisa sy ny maha olombelona ny olombelona eto Madagasikara de tonga daholo ny zavatra rehetrarehetra ary ny loza tsy tamin'ity ndray mitoraka ity tsy tonga ray na tonga roa na tonga telo fa ohatrany nanao rendez-vous le loza dia mitranga tamina vanim-potoana manahirana ho an'ny eto Madagasikara fa mbola miady amin'ny rano tsika eto Antananarivo ny any Atsinanana, ny any Analanjorofo, ny any Avaratra, ny any Fianaratsoa fa ao Toliara eo dia hafanana be ndray koa ny ao Toliara eo nefa au contraire zany ny zava-misy eto amintsika. Ankoatran'izay rehefa somary arivariva iny tsika de somary mahita hoe manompo mena ny lanitra zany any eto Madagasikara. De raha ny fanazavana azo zany de nisy volkano mipoka zany tany Nosy Tonga tany Pasifika zany any moa zany lay anisan'le poahany lay anisan'ny nisy tsunami vao aingana koa zany resaka resantsika zany dia ny lavena sy ireo singa simika samihafa nivoaka avy amin'izany zany io miparitaka mandeha tsy Atsinanana andrefan'io zany dia somary mahazo kely amintsika zany amin'izay endriny rehetrarehetra zay raha ny fanazavana nataon'ireo teknisiana isanisan zany. Ny Antotanisa raha ohatra zaraintsika zany mbola adiny ray lasa zay no voaraintsika izay Antotanisa amin'ny BNJRC zay dia 430 no maty raha tratran'izay orambe nateraky ny rivo-doza izay miampy ny ranobe zany. Ny Trabona kosa dia manodidina ny 473 sy 4,000 sy 9 alina na 64,344 zany no Trabona amin'izao fotoana izao. Reo izay nampidirina zany any anatin'ireo toerana zay ahafahana mandray zany dia eo amin'ny 520 sy 700 sy 4,000 sy 3 alina na 38,985 zany ary mitsinjara amin'ny faritra fito moa zany no nahazona zay Trabona zany zany hoe 64,000 zany no Trabona eto Madagasikara ary nefa nafindra toerana zany dia 38,000 zany. Ny trano zay tratran'izay tondra drano izay dia manodidina ny 4,000 zany hoe 700 sy 4,000 any ho any zany ary ny toeram-pandraisana
ho ana Antananarivo manokana ny resantsika toeram-pandraisana ireo tsaboana zany ny site d'hébergement raha ny fantatra hatreto dia misa 320 zany no andraisana an'ireo tsaboana zay manerana Antananarivo raha ny vaovao fantatra. Ny rehetra moa dia miara mifandrimbona ihany koa satria matsiaro ny adidin'ny fiarahamonina dia ho an'ny antokotiko Madagasikara efa nidina tena toerana ny solitena ny solomamoaka Feniralamana satria atao ny distrika fahatelo tato tratra Akorondrano Andranomahery iny dia ny birao politika dia nidina tena koa ny sekretera jeneraly dia fantatra amin'izao fotoan'izao fa manomana ihany koa zany amin'izay mety hoetsika izay miaraka amin'ny pro Ravalomanana ry zareo any ampitan-dranomasina ihany koa dia manao ny hetsika zany amin'izay hoe ahoana no ahafahana mamonjy ny mpiarabelona eto Madagasikara dia ny anisan'izany ny vondrona ray misy an'le VVSD zay dia manao ihany koa izy ireo amin'izay mety hoetsika tolo-tanana zany hifanampiana ny mpiarabelona aty an-tanindrazana. Ho hitantsika eo moa ny fivoaran'izany rehetra zany satria betsaka ny te hanampy zany ao anatin'izao zava-misy eto Madagasikara izao. Fa io moa zany le hoe ny eo tsy afaka ny eo misosika ihany tena manahira ny tiraraha ty ary zany rehetra zany dia mamperitreritra zany rehetrarehetra zany satria amin'izao tsika amin'ny teny izao dia misy tangoron-drahona indray manelingelina zany aty amin'ny ranomasimbe indianina aty amin'izao fotoan'izao somary mbola lavitra misy a Madagasikara misy azy fa raha pitso alabily izy dia ho hitany eo ny mpamatsy ny fivoaran'izay tangoron-drahona zay dia ao aorianany ny alarby zany no afaka mamalitra hoe ahoana mety fivoaran'io fa raha ny fantatra fotsiny dia mety ho tonga ny nosy maskarena izy io raha ohatra ka mivadika amin'izay mety ho rivo-doza zay. Fa raha am'ty herinandro ty raha ny vaovao azytsika aloha zany dia hoe mbola andro ratsy no anamafy ny orambe sy ny oramkidy eto Madagasikara zany andro ratsy vokatra zay tangoron-drahona sy ny efehan'ny eto Madagasikara zay tamin'ny rivotra sy ny ranobe nentina zany dia amin'ny herinandro ambony any vao tena ho hitantsika mazava tsara zany ny amin'ny hoe tena mivadika rivo-doza ve izy ty ka raha mandalo any nosy maskarena any dia miditra dia mety tsy fantatsika atsimo atsinanana ve sa any atsimo andray no hidirany fa ho hitantsika io zany ny fivoaran'ny vaovao rehetrarehetra zany raha izay songadim-baovao zay no resantsika zay ny amin'iny betsaka ny zavatra tena tiano resahana aloha fa zany zavatra tiano resahana rehetra zany amin'ny fanahitany endriny sy mahitsy dia mahafinaritra zany satria elo mba samy hiteny daholo ny rehetra dia amina vanim-potoana etra zao tsara mihaino feon'olona maro mba hahafahantsika zany mataka hevitra ho zarainy ny fiarahamonina dia zany neverina fa mazava dehibe itony fandarany tony. Iada no miaraka amintsika eto izay anisan'ny mpandrindra sady mpamorona ihany koa nasionaly zany resako zany ny Front de Libération Nationale zany na ny FLN izy dia efa matetitetika mandeha amin'dinika na amin'ny sahy dia eto miara-manonja ihany koa fantatsika dia ary resadresaka amintsika Iada miarabanao. Miarabanao Faniry dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana rehetra. Ny ataoko hoe vaovao ngamba Iada zay efa raha rehetra mahita io tsy fantako aloha fa ao ivelany eo tsika anakaty dia tena orambe mihitsy ao ivelany eo somary tony kely izy teo dia mitsahatra kely fefakadiny dia raikitra indray oramkitsa mbola rano be tsy fahitana etsy anosy za teto any kopany efa miakatra kely sisa dia hiakatra amina etazy le izy manodidina ny Nikopiny iny saripody iny zany moa zany dia efa tena anaty rano tanteraka ny eny saripody aza moa misy an'izany dia ery bypass ery amin'ny Jovena ery no misy an'izany zay fantatsika zany fa any amin'iny Bretel iny dia mahazo ny lalam-pirenena fahafito iny rehefa avy eo dia efa ao anaty rano tanteraka maro be izy no tratran'izay zay manodididina Nikopa zany ny any Pahitrosy Ampanefy Antanety ny any akaiky ny Solandy rehetrarehetra any dia azotsika vaovao ny amin'ny hoe tena rano be daholo zay ale rehetrarehetra ny tambaritry ny sisa any ihany koa zany Iada dia mahazo ny morony sisaony satria anisan'ny vaky matetika sisaony rehefa tonga anatina cyclone tahaka an'izao zany zay moa zany zava-dehibe tsy maintsy zaraintsika fa ny toerana misy anao fantatro fa any amin'ny ilany ataoko hoe avaratra andrefana anoano misy anao zany mahazo any lalam-pirenena fahatelo iny manko tsy be presaka Iada fa mampalahelo ny lalam-pirenena ray iny ohatra ny distrika mangingina be mampalahelo fa tena tsy maintsy ampandrosotsika ny anjoro be sy manodidina iny nefa any misy an'le multiderana Antananarivo kely le mivarotra
le tena manao vary mandeha mitety amin'ny Madagasikara any Sadabe, ny avy any Ambotseheno, ny avy any amin'iny Maky, Akazondandy, Mangamila, Ambatomanohina, reny le olona le miparitaka manerana amin'ny Madagasikara ary iny Anjorobe le ny Ambatondrazaka dia ratsy tanteraka ny lalana nefa tsy fantatro anaty rano sa tsy anaty rano ianao mahita azy. Iada, inona ny vaovao aloha mahakasika ny rano raha ny azo ambara? Voalohany aloha dia mamerina ny fiarabana ny mpianaraka ny miara-manonja ary miaraba tratry ny taona fa zao vao miona. Ny faharoa manarakaraka izany dia maro tokoa le loza fanarakaraka tatoato ohatry nanao fionana mihitsy. Ao ny loza nateraky ny arety mandoza, ao ny loza nateraky ny ity toetrandro ity, ary ao koa ny loza nateraky ny tsy fahaiza mitantana ireo mpitondra. Maro dia maro ny fahafatesana sy ny fahavoazana vokatr' izany ka dia miondrika mpanajana eo amin'ireo nandlavo tamin'izany ary mampahery ny fianakaviana rehetrarehetra. Zay ny fiainana tany koa mino fa hanana finoana amin'Andriamanitra nareo amin'ny tompo na dia mafy ary izao zavatra mahazo antsika izao. Nefa ny amin'ny maha-kristianina koa dia tsara ho fantatra ihany fa tsy mampitondra zava-mavesatra tsy zakany zanany. Zany zany dia mila fandinitena lalina hoe sao lay zavatra ataontsika kosa fahasoavana avy amin'Andriamanitra fa noho ny tsy fahaizantsika mandray azy no mahatonga azy mivadika ho loza. Ohatra zao ny aretsaina zany izay nomen'Andriamanitra andreo zanak'olombelona veny mety na mpiasainy amin'ny fomba ratsy ka nanjary nivadika niteraka fahitana aretina dia izay lasa arety mandoza manerana an'izao tontolo izao. Anisan'izany koa ny rano. Fantaro tsara fa ny rano io, ny ranonorana io, ny rano rehetrarehetra dia avy amin'ny ranonorana daholo. Raha tsisy ranonorana dia tsy hisy mihitsy rano zany. Ka ny ranonorana rehefa avaratra ohatra zao arotsak'Andriamanitra amintsika, omena antsika io rano. Fa itsika zanak'olombelona no tokony mahay mitantana azy, mahay mandray an'izay fahasoavan'izay. Satria eritreretana raha ohatra hoe tsisy orana mihitsy zany, tsisy rano mihitsy fa tenentsika hoe andro ratsy le orana dia rehefa mahitany zany tsika ahoana? Ny rahantsika nahita ireny tsy fahampian'ny rano, ny rahantsika nahita ireny finainanainantsika amin'ny tsy fahampian'ny rano. Dia teo tsika dia ny androrana ary dia nandrotsakorana mihitsy ary tsika noho ny avy teo. Izany zavatra izany zany dia tokony hatsapahantsika fa ny ranonorana dia io no mahatonga ny rano na renireny rano ireny na avy amin'ny ranonorana daholo reny. Ny firotsaky ny ranonorana zany aloha dia arotsak'Andriamanitra araky ny fahafantarany azy, araky ny zava-misy, araky ny ataony eo. Fahasoavana avy amin'Andriamanitra ny firotsahan'ny orana eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara, izay anisan'ny angarany andefasan'ny rotsakorana betsaka. Fa ilay fomba fandraisantsika n'ilay orana tamin'izay, ilay fomba fitantanantsika n'ilay orana, ilay fomba fikojakojantsika ilay orana rehefa tonga eo, izany kosany dia manjary mitera-doza satria tsy miomana tsika. Zany rehefa fantatsika isan-taona ilay tsy miomana tsika, tsy miomana ilay fitondrana, dia manjary loza ho an'ny fiarahamonina ilay izy. Izay zavatra izay zany, ary zany no mahatonga ny olona sasany miteny hoe misy fanotana fady amin'ny tanàna maro, izay misy zavatra tsy tokony atao nefa natao dia manjary mitera-doza satria ilay loza vokany avy eo no hitany dia amidy izay tokoa ilay izy. Ka raha jerentsika zany ny eto Madagasikara dia ny fitantanana any orana io mihitsy no lazaiko aminareo fa anisan'ny zavatra ngezabe tsy ampy. Satria io rano io rehefa tonga eto arotsak'Andriamanitra avy any ambony dia tokony ho haitsika zanak'olombelona tsara zany ny mitahiry io rano io any ambony toerana dia midina tsikelikely. Zay zany ny alana amin'ireny resaka ranotrampo sy ny karazan'ireny, zany hoe any ambony ihany dia efa fehezana ny ranonorana, fehezana amin'ny tanàna ambony amin'ny fanaovana fitahirizan-drano, dia midina izy, dia midina tsikelikely. Fa ilay tsy fisiny ny fitazomana azy eny ambony eny, izay lazaintsika moa zany anisany ny voajanahary ny fitazoman'orana eny ambony eny voajanahary aloha dia ny hazo, ny ala. Fa izany koa tsy midika hoe ionona amin'izay fotsiny tsika, fa misy koa fomba ara-teknika
satria nomen'Andriamanitra saina zanak'olombelona anana fahaizana de misy fomba zay men'Andriamanitra ny zanak'olombelona zay le ataotsika hoe fahaizana ara-teknika zay efa misy koa zay a fafahana mitazona ny rano io eny ambony eny rehefa hita fa tsy voatazony ny ala intsony izy zany a de afaka apetrakitsika eny ary zay gestion de l'eau zay fitantanana ny rano zay tena tsy ampy be de be mihitsy eto Madagasikara. Izany zany mahatonga ny rano io hoe aingana be ny fidiny avany ambony any ka mahaingana ny fahabetsahan'ny rano aty amin'ny faritra iva. Fataro tsara fa any amin'ny faritra avo de mikoka zay azony koanao fotsiny lay rano lay rika de rehefa tonga aty ambany aty izy de miangona aty amin'ny faritra ambany aty de zay no mahatonga an'le hoe fisian'le hoe tondra-drano zany. Ny faritra iva efa napetraka Andriamanitra koa nefa ny fisian'ny faritra iva eto Madagasikara raha tsy ilazana Antananarivo fotsiny zany de ny faritra Betsy Mitatatra. Betsy Mitatatra ny anaran'izy io ka rehefa lemaka Betsy Mitatatra zay zany de izy io zany tena natokan'Andriamanitra mihitsy ny ho lesoka ary ny filaza zay amin'ny teny teknika moa zany de anisany hoe cuvette le toerana de ao izany manao bassin de réception io zany lasa bassin de réception naturel zany lay lemaka io zany hoe io ny mandray ny rotsakorana rehetrarehetra ny orana rehetrarehetra avany amin'ny faritra avo zay tsy voatazona any de miangona eto amin'ny faritra iva eto Antananarivo zany ty resako ty. Rehefa manomboka itsika zany tato am'le Makibetsy Mitatatra rehefa nanomboka tsika hoe totofatsika tsikelikely le izy de ny dikan'izay miena zany ny kapasité ny adirin'lay lemaka afaka mandray an'lay ranonorana. Marina tokoa fa efa tany totofana daholo reny Analakely, Mamasina, Tanimbarinandriana reny tany totofana reny fa tokony ny loza vokatra reny zavatra reny teo aloha tokony efa tonga sainatsika ka intsony fa ny loza de vao maika andray tsika mahitady hevitra hafa de milaza hoe azo atao ihany manototra ny zavatra io rehefa asina ny te atao hoe zone de tampon zone de tampon ke de hoe toerana atokana sisa ho avela iangonan'ny rano ary izy io fanangonan'ny rano artificiel no atao amin'io fotoana io zany ohatran'ireny anosy reny masay reny satria no eritreretina amin'izay fotoan'izay fa hanolona n'lay toerana zay ny totofana de ireny zany no adina handray an'lay rano. Marina ara-teknika zany fa tsy marina hatramin'ny farany satria rehefa tsisy entretien tsisy fikojakojana koa reny zone de tampon tenenintsika reny tsisy fikojakojana tsy voatazona zany lay adiry lay tokony handray an'lay ranonorana dia miverina miteraka an'lay tondra-drano am'izay ary zany ny olana misy ankehitriny tsy tokony tsika ho falo mifametseny fotsiny hoe fako no mahatonga an'iny fako zany misy karazany roa misy ny fako maivana tsingevana reny boatinao viva sy ny sase reny misy ny fako mavetra ny lamba ny baoritra reny fa ny tena loza amin'io lakan-drano reo tsy zany no tena manitsina azy fa le atsanga zany hoe le ranonorana avany ambony any mikoka zay zavatra rehetrarehetra azony avany de iny atsanga iny no entiny aty ambany aty de mitsika de mematevina ao ambany ao de izay no mahafeno an'lay kanal tsy misy mihitsy ny boatinao viva mameno an'lay kanal ao ambany satria reny mitsingevana. Ny olana teraka reny fako maivany reny fotsiny rehefa mandeha le rian-drano de mety mitohana am'le sarona dalina izy na mitohana eo am'le tetezana izy kanefa nyreny tsy betsaka miohatra amin'ny tsikafona eo am'izay zany tsika no tokony hijery hoe tsy fanometsiny fotsiny hoe le vahoaka foana no mentsika tsiny rehefa misy tsy mety fa ny tena marina de zao marina fa ilay fako satria eto Antananarivo de maro ireo tabapako apetraky ny commune Antananarivo akaikina lakan-drano
eto amin'ny faritra aty amin'ny faritra ety fotsiny zao tsy akaiky nytetezany ray ny dafy zao de fa misy a eto amin'ny sopatrany eto am'le ranobe eto koa de fa misy a amory ny tetezany eo daholo a lay fanaripako ny apetraky ny commune lay fako mbola eo avy ny orana amin'ny mafako maivana azy oentin'ny orana midina moramora ao anatin'le canal le fako de mitsingevana eny fa kely reny fako reny satria ny tena hitanao zao mamenao zao de nitsikafina ny tsikafina reny a ny mampisy an'ireny tsy ray andro reny maniry tsy 4 andro tsy 3 andro fa amam-bolana zany hoe ny fikojakojanan'lay resantsika am'izay hoe canal ny fikojakojanan'lay zone de tampon zay anyriny reny tsikafiny reny a tsy misy asa atao tena tsisy mahatota avajany eo le tsikafiny tsy nisy asa natao tsy niomantsika tamin'ity orany ity fa raha niomantsika efa ela reny tsikafina reny ny ala teo ary tsy miteraka olana be ohatran'izao zava-misy zao satria le tsikafina angena le sambokely entina mandehandeha manavitra ain'olona na lelakana raha tsy afaka mandeha am'le tsikafiny zany zavatra zany zany mila zavatra jerena fa ny tena hoe tsy niomantsika ny tamin'ny asa de satria feno atsanga ao ambanin'lay canal feno atsanga ao ambanin'lay zone de tampon misy riepotaka zany tokony ho alanao be de be lay volume an'io tokony ho alana io tsy fokon'olona amin'ny manalan'io io tsy vahoaka ny manalan'io fa io de ny fanjakana ny manalan'io amin'ny alalina n'ireo orinasa zay manana fahaizana manokana sy manana fitaovana anaovana an'izany ka izany asa zany a asa tsy natao zany nandritra ny taona maro e raha tao anatin'ny 3 taona fotsiny aloha de efa tsy nahita atsika zany dikan'izay a tsy hoe tao anatin'ny 3 taona fotsiny reo ripotako nefa fa efa ripotaka efa taona maro raha taotsika fotsiny a nanomboka tany amin'ny 2009 nakaty zany nge efa 10 taona mahery tsy nisy an'izany asa zany de azo tsy dikevitra zany hoe ahoana no mahatonga n'lay ripotaka ho betsaka ao fa le izy tsy zay hoe famezatsiny fotsiny zay hoe tsy nanao lay fanjakana de andeha koa hanometsiny vahoaka am'lay fako kely ariny ary etsero zany zavatra zany zany a de tokony asina fieritseretana tsara ny fanaovana azy ny malagasy nge manana ny fomba fitenenana mako hoe soalavo amindra sokenda ahitsako e ka ny fahavazana rehetra ny seho tamin'ny firenena teo aloha rehetra de tokony ho haitsika ny mitantana azy zany ary fataro tsara fa zany ranobe ny fahavaratra isa-taona misy foana mbola tsy mitondra firenena anao de efa fantatra hoe misy fahavaratra isa-taona eto Madagasikara ny fahavaratra isa-taona eto Madagasikara misy tondra-drano misy cyclone raha ho Antananarivo renivohitra fotsiny zay toerana na lehibe de fantatra foana fa tsy maintsy misy tondra-drano isa-taona ary de fantatra ne le olona le manetsina tatatra amin'ny alalan'ny fanaovana trano eny ambony tatatra sy ny karazany reny inge tsy herinandro e aman-taonany reny no efa teo tsy misy manam-pahefana sa manala lay olona na miteny hoe gorbany ty zavatra taonareo ty ka izay zavatra zay anisan'ny zavatra tena tsy mety amin'ty firenena ty fa miravoravo tanana ny betsaka be loatra ny tsy maty manota be loatra ny tsy azo teneny eto amin'ty firenena ty de izay zany ny anisan'ny anina maro moa reo anina natsangana moa reo fikambanana na sampana raha-panjakana natsangana ikarakarana ny momba ny fitantanana andreo asa reo a zay mbola resantsika manaraka koa nga faniry fa zay nga manalo ny filazalazako momba ny ranonorana fotsiny zay efa natsidika ada teo le hoe le tsy fandraisana ndraikitra le fitondrany de zao manko zany zao ohatra ny lasa mpamonjivonjy tavanandro fotsiny de mizara botifotsy de mizara paty nouille de vary ohatrohatran'izany marina ilainy zany rehetrarehetra zany fa lay hoe anticipation satria zay manko ny tsy zaka n'le mpanohana n'le fitondram-panjakana am'zao tsika miteny zao hoe ny anareo de zany foana ny teneninareo fa tsy efa mba mandray andraikitra ve le fanjakana satria tsika manko zay tenenin'ny ada zay mihitsy le hoe ny nananganana amin'ny BNGRC
teo nivo ministera ny aty tany dia anao an'le gestion le loza voajanahary ohatran'izao mihitsy fa akoatran'le BNGRC dia efa tokony misy foana zany le lela vola samihafa ahafahana miomana sy miatrika amin'le trangan-javatra ohatran'izao raha miresaka ny départementa samihafa zany zao tsika de tonga de avy hatrany ny fandraisana andraikitra zany fa taraiky be le izy raha ohatra ka mijerytsika iada amin'le hoe satria zao fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro zao de ohatran'ny taraiky foana vo tonga eny amin'ny terrain le ministra tompon'andraikitra hitatsika anie zany tamin'le resaka MS Francia 3 iny le tensionnaire-ny vongo efa firy andro tateorina zay vao hita miaraka amin'ny sparadra nanao filazana le ministra tompon'andraikitra zany de rehefa nitranga indray zao zavatra ao ary efa hitantsika ny fitrangan'ny trangan-javatra nandritra ny fotoana rehetrarehetra teny amin'ireny lalam-pireneny reny tamina loza samihafa ary nitrangany zao seho samihafa zao dia tsy mbola nahitana lizy raha tsy homaly zany vo ny azirana ny reazira zany le ministra tompon'andraikitra zany de rehefa mivorondray miaraka an'le staff élargi iada de hoe ahoana ny fomba izarana vary de eo le mahavariana antsika hoe fa misy zavatra maro be ny zavatra hita tsy ampy aloha am'izao fotoan'izao le système d'évacuation zany de tsy nefa mahafantatra tsara iada fa eo an'izany ministère ny transport zany anie dia afaka mahazo fitaovana samihafa akoatran'ny BNGRC zany dia afaka mitady vedette rapide io ministère io satria misy APMF ao satria misy ale fitaterana an-dranomasina ka mifandray am'ireo orinasa zay manao fitaterana an-dranomasina marobe de misy ny zodiaka misy ny vedette marobe azo ahetsika am'izany tsy azon'le ministera atao ve no mangataka fiara-miasa am'ireo privé zay manao fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy ka apiakatra eto Antananarivo faramaika am'ireny fitaterana mba hanaovana évacuation satria betsaka ny olona mbola bloqué anaty tranony ary zay koa le anticipation tadiavintsika iada satria inona moa tiantsika tenenina zao tsika de niresaka indray hoe lasy ny ana zay mamaky vaky amin'ny Mozambika am'izao fotoana zao de mbola misy vokatra napetraky ana am'le ramborambon'le rivotra sy le rano zany fa misy tangoron-drahona amin'ny forona indray zay fa mampiomana ny eo anatin'ny service météorologique zay ao anatin'le département le ministère ihany omaly izy le ministra de nandalo teny an'le le service misy an'le météorologique zany de tokony mahafantatra izy hoe ahoana le prévision amin'le resaka toetrandro de dikan'izay zany mbola ho avy lay rotsakorana be loatra ka efa nresaka tsika hoe tsy ho zaka n'lay fotodrafitrasana Antananarivo sy manodidina itsony izao ranobe zao raha ohatra ka mbola misy ranobe ho avy zany de dikan'izay zay le anticipation resahantsika zay le hoe miomana de ny meloa mba ahafahana misoroka ny loza satria hitantsika le izy iada tsika tany nahita zao ny reportage navoaka ny MBS tamin'ny vaovao teo ny amin'ny hoe reny de mivezivezy fotsiny le lakany ny eo anivony le mpamonjy vola ka le lakana kely manatitra olona roa na telo izy de miverina indray ohatra tsy afaka mitona entana tsy afaka zay engeny tadiavin'le olona de ahoana no ahafahana zany mijery vedette rapide na mijery tsapaka ozy izy ny misy lakana maromaro any nalanjorofo sy ny rehetrarehetra sy ny zodiaka sy ny sisa ahoana no ahafahana mijery ngezangeza zany ahafahana mitondra olona maro de sady mitondra entana zany de manao évacuation ety an-tanety satria mbola maro be ny dobo any anaty rano am'izao fotoana izao am'izao tsika miteny izao de raha ohatra io zany ao anatin'ny 24 heures iada tonga indray le rotsakorana de renforcer n'lay iny ty le izy lay tandindon'le hoe andro ratsy zay efa memanantona de eto indray tsika menakavy de raha 64 000 zao ny trabona amin'ny faritra fito eto Madagasikara raha mbola tonga indray zany de atahorantsika doublé triplé zany chiffre zany zay nge le atahorantsika fa tsy resaka hoe de manolotra vary ny ministère en transport eny tsy mampaninina zany fa mbola misy ministère ny varitra afaka manao an'izany miresaka amin'ny opérateur rehetrarehetra zay ngely izy mba hiresahana aminareo hoe azo atao no miresaka an'ireo opérateur rehetrarehetra reo raha problème varitsy ny resaka PPN ohatran'izany resaka siramamy tokoty zany ianareo fantatrareo daholo reo kemitsao rehetrarehetra zay manafatra ny entana eto Madagasikara reo zay miafiafy le mpandraraha malagasy de ataovy ny fifampiresahana amin'izy ireo hoe aiza mba
anjara avy any aminareo fa ohatrohatran'izao ny olona ny trabony eto Madagasikara. Azony atao ny ministera mivarotra sy mifantsifana sy ny indostria zany. Azony atao ny ministera mponiny zany miresaka amin'izany. Fa ity resaka hoe manao présence na terrain ity fotsiny mba ho hita nefa le fandraisana andraikitra tena maintsa tena maivana kely mihitsiny. Zany isika tsy tompona andraikim-panjakana zany fa olona mampime fotsiny zany. Ary tsy hain'ilay izy fa itsika moa rehefa aveo hiada tena hiresaka tsara hoe ohatry ny ahoana ny endrika ny gouvernement sy olona ny volavolaina tao anatin'izany gouvernement zany. Raha mihoatra amin'izao gouvernement amin'izao fotoan'izao dia isika tena tia gouvernement n'ity régime ity mihitsiny. Tena hoe gouvernement nampime hatramin'izay nisy ny repoblika teto Madagasikara. Fa tena nanana solidarité gouvernementale ny teo aloha ary tena nanana asa tena mipetraka sy matanjaka tara ary namolavola an'izany hoe tanora manam-pahaizana tena mijery no avy Madagasikara zany. Dia raha mijery an'izao zany tsika ohatra ny hoe asa le Facebook toy ny réseaux sociaux toy ngamba nanimba koa an'le fitondram-panjakana hiada satria maika nanao an'le fisehoana fotsiny tao anatin'le réseaux sociaux le fitondram-panjakana fa tsy nieritreritra amin'le tena didy aman'andraikitra vesara ny eo ambadika zany. Dia misy tompon'andraikim-panjakana teo aloha moa zany mba miteny any hoe za tompoko mba manana kely amin'ity lakana ity mba hampindramiko anareo misy anankiroa voatosika motera ohatran'izao izy tony 2 temps sa 4 temps izy zay tsy tadidiko tsara fa azonareo ampiasaina dia avereny rehefa ohatran'izany kely izy. Dia zay zao ny andrasana amin'io ministère ny transport io hoe tsy afaka miresaka ve ny APMF sy ireo orinasa zay manao fandrarana amina resaka fitaterana any dia mba angonina hiakatra eto Antananarivo renivohitra raha ohatra ka tsy ampy ny BNGRC ireo lakana sy aingam-pandeha reo mba hahafahana amin'izany manao évacuation. Dia io zao mampalahelo an'izy tamin'le reportage teo fa midemena azy le ramatoa dokera le rangahy enina ny zanany ranomaso avozo satria ny entana no ariana mafy be ne zany hoe famidemena azy dia dokera mba niaritra ohatrinona ny karaman'izany fa mba nanangona entana tao anatin'ny firy-taona mivadina izy mivady dia potika ao anatin'izao rano zao. Dia akoatrin'le hoe aina avotana mba mieritreritra le fianakaviana ndao aloha mba avotana le mba fananana kely mba azonay avotanao. Dia nisy indray le anankiray ny hoe ny taratasy momba any navotako fa ny entana tsisy azo niraisy na fa navela na ny vidina fahita lavitra fotsiny amin'izao fotoan'izao marina fa tsisy jiro ohatran'le hoe alefa le kanina fa tsisy jiro mampime be nanao be loka omoro maly zany na zany na zany ara aloha fa tena tsy afaka nanao iamada le gaolina sy ny sisa zany rehetrarehetra resantsika zany fa saiki savila le Cameroun omaly fa ataontsika parenthèse zany rehetrarehetra zany. Dia le olona mba malahelo any le entany any anatin'le toerana dia akoatra ny fanavotana an'le ain'olona zany azo eritreretana ihany raha ohatra zany ka ngezangeza zany lay lakana ahafahana manao évacuation mba misy zavatra kely ihany mba mampanao ofa an'le tsabona zany an'izay hafanana kely fa ny hitantsika zao tamin'ny reportage dia ary zay tokoa ny zava-misy izy samy izy ihany no mifaminetana dia mifampiaby dia hatramin'ny firy alina dia miandry fiantrana nefa tsy tokony zany zavatra mitranga tsy tokony vahoaka miandrandra fiantrana mpitondra fanjakana no misy satria io vahoaka io no namme fahefana ary marina mihitsy le fanazavana rehefa tonga amin'ny fifidianana hitan'izay karazana hito moa misy fifidianana soal amerikana hafahafa zay tatoato hitan'izy menakavy mihitsy ny lavatrano olona tsy nidina teny amin'ny 3G angara tsy teny amin'ny VO tsy mahalala zay bisy bany zany andavamamba anjezika zany tsy mahalala akoriny zany apefiloam-body rano tsy fatankory zany akasiny tsy hainy zany ery akazo toa nosy mahavelona sy ny elakelan-trano rehetrarehetra amin'ny manjakaray DCDBDD tsisy fatan'izany rehetrarehetra fa tongany rehefa fifidianana dia ohatry manolotra hoe izy mesy fa rehefa tonga ohatrin'izao le trabona sy lena eny efa mitarika vaolana zay dia ataony amin'le tapimaso mivary kely eo fotsiny siramamy sy labozia fa le tena zavatra ngeza be andrasana aminy zany ao anatin'le fotoana ohatran'izao zany vitsy sy kely sy tsy ampy lay fandraisana andraikitra zay nge mahatonga antsika mitabatapy zay mahatonga antsika miteny manao hoe ataovy tena misy tompon'andraikim-panjakana eto fa tsy atao ve ohatra ny vonjy tavanandro sy manao présence na terrain araka le fanazavan'le ministra tamin'ny fotoanandro teo lefa miteny izy hoe ity fanjakany ity mihitsy ange tena manao présence misy hiteny amin'ny terrain satria hoe tsy atahorana ny explosion sociale sy ny sisa fa ny teo aloha zany ny atahorana fa amin'izao fiakarana zao tsy atahorana satria hony eny amin'ny terrain le tompon'andraikim-panjakana fa izy amin'izao fotoan'izao no
mitondra ianareo no mitondra de ianareo no mahita sy miaina isan'andranandro raha tsy hoe angambany tsy mihinana an'le vary gasy ianareo sy le vary zay hita eny amintsena eny le 3 sy 7 ny kilao am'izao fotoana zao raha tsy hoe angamba n'lay tsy mihinana an'le hena 20 000 ariary sy le 19 000 ariary ny kilo nareo am'izao fotoana zao fa mety le any amin'ny grande surface le miakatra eo amin'ny 4 na 5 000 ariary mihoatra ny prix ety ivelany ary efa mise en sachet na efa mise en boîte le sakafo dina eny amin'ireny toerana rehetrarehetra eny de tsy hitanareo tsony satria efa miblangilangina efa nahazo fify takolaka ny dikan'izany efa nahazo atoka efa ny bebe le olika le kibo efa le manjamanja le mandeha am'le salon de beauté le manao esthétique sy sasany tena niova mihitsy ny endriny voalasa ministre le endriny taloha iny efa niova mihitsiny satria manana an'le moyen rehevo miresaka ny sasa manao émission spéciale zany a de somary manetsiketsika tanana ho hita am'le gourmet sy le rehetrarehetra sy le chevalier sy manan-katao tsara le mpitondra am'izao fotoana zao fa mifanohitra be am'izay le vahoaka le tena sahirana mafy de ohatrany hoe le vahoaka zany am'izao fotoana zao a izy indray no miantso vonjo mafy a mba miandrandra sisa fiantrano nefa izy na mian'le vato tam'le fifidianana tena mifanohatra mihitsy a raha zany na toe firenena républicaine sy tany démocratie de veritsika hoe angambany mety elany zany raha ohatra ka ohatran'izany le fotom-pisainan'le mpitsondra hoe ny exploité an'le vahoaka fotsiny tsy natao a nanao zay nahazona n'le fitondrana fa rehefa azo le fitondrana tsy tadidin'le vahoaka fa le vahoaka indray ary raha ny latsainy le vahoaka indray ary no painy le vahoaka indray ary ny todian'ny lamosina eka ny sasa moa efa tsara 4-4 ko efa tsara n'le fiarakodia aizaka aty amin'ny tany faramanitra indrindra misy ny Porsche ny karazana fiarakodia tsy fakahitana avany Italie le sur commande iata eny Cadillac zany moa efa iny hitany rehetra fa akoatran'ireny ry Cristiano Ronaldo ry Neymar ary Messi manana azy lay hoe tena fafina reta amin'ny mpanao baolina kitra manana an'le fiarakodia raitra de mikomandy any amin'ny BMW mikomandy any amin'ny taloha manko ny Rolls Royce ny tomobile tena raitra zany ho an'le mpitondra taloha zany de rehefa manana an'ireny de hoe izy lay fa zao zany efa misy karazany maro a ny Ferrari sy ny sisa de anana an'le olona eto amin'ny tanàna zany rehetrarehetra fa le vahoaka de ho aiza zany reny zao fa midemena azy dokera de mba fatatsika ny vola miditra am'izany journalière mba fatatsika ny vola miditra am'izany isam-bolana tsy masa makaiza korona fa mba niezaka amin'ny manao économie de potika izy de ngara raha mitondra la tsara mazoko ianareo ny te hipetraka eo nefa rehefa tonga fifidianana tsy misy mahazo very mihitsy le vaton'le olona eny amoron-drano alaina tsara hoe nareo tsy maintsy mifidy a tandremo ny kara-panondro ny kara-pifidianana meza mafy a tonga vao maraina vao misokatra amin'ny bro-pifidianana de aleo nareo ilahatra raha ohatra misy ana de alaina ty misy nareo mba misy fiarakodisy manao organisation tsika mandeha mifito nareo tsy nanakaratra ay raha tsy manakaratra de alaina kara-panondro de efa mety de rehefa voasoratra anaty lisy mpifidianana fa rehefa vity ny fifidianana iny nga hainao tadidina ataonao doy adininy ianao izy riky iada ya zay mihitsy faniry le ny olana fotsiny am'le mpitondra-kehitriny a de manana fahaizana politika hafa mihitsy de hoe ny fahaizana miala bala zany rehefa miteo zavatra misy rehetrarehetra zay fotsiny ihany tsy tompona ndraikitra daholo izy rehetrarehetra rehefa misy fahavoazana eto amin'ity fireneny ity fa hainy manao hoe tsy zay ny tompony ndraikitra amin'io fa ratsy zany ary rehefa tena tsy hitany ary zany liany azy mila hovaina ny toetsainareo mila hovaina ny toetsain'ny mponina mila hovaina ny toetsain'ny vahoaka mila hovaina ny toetsain'ny malagasy asa tsy fantatro lasa toetsaina inona re zany ny toetsaina malagasy no hieriseretana azy zany ny tena olana eto amin'ny ty fireneny ity fa ndegny mba jarentsika kely hoe zany BNGRC zany nge fantatra foana hoa fa misy tondradrano misy efa fahavaratra tsy maintsy misy ny rivodoza misy ny tondradrano zay nametrahana amin'ny BNGRC zay nametrahana azy zay ny asany fa izao le fiomanana zany satria zany asan'ny BNGRC zany nke de asa andavanandro andavataona zany hoe isanandro izy de misy asa tokony ataony na mahitany io na aviorana mahakasika an'izany
ary mandavataona isaky ny vanim-potoana ny fahavaratra dia misy asa tsy maintsy ataony efa fatany zany ary zany ny olana zao teo a dia manao fialana ny lehibe ny BSGRC fa izy dia mandray baiko fotsiny avy any amin'ny coach manana coach izy ka zay tenen'ny coach anao ataony iny no nanaovan'ny olona nanaova izy ihany moa nanao ohatra azy tamin'ny mpanao baolina dia rehefa nasian'ny olona izy hoe angaly coach rehefa tena tery anao dia afaka miakatra eny ambony terrain manao baolina ay tsy nety indray le ohatra fa hitanareo zany ohatra avy ara tsy hainy ohatra fotsiny resaka fa tsy hoe tena asa zany no eritreretinao fa anatanteraka asa dia tsy haiko tsony satria mazava tsara zany fa ny BSGRC zany nge raha hoe nandamina izy na ny anarany fotsiny efa BSGRC fa BSGRC lasa an'izay fa raha fandaminana zany ny BSGRC zany dia tokony hatramin'izay nesan'izay dia mahafantatra foana hoe aiza ny toerana misy tondradrano isa-taona fatan'izany aiza aby ny rano tena tsy maintsy miakatra raha anatin'ny 3 taona fotsiny ary ianao dia mahafantatra hoe ty toerana ty tanatin'ny 3 taona nisy rano miakatra foana te tsy tamin'ny taona ray ihany nisy fantatra zany raha tena miasa izy akoatran'izay fatany tsara hoe inabo ny fitaovana ilaina rehetrarehetra tany amin'ny taona voalohany izy mety sy nandraisany ny asany izy mety ho sahirana andeha ataoko sahirana fa amin'ny taona faharoa izy efa mahafantatra hoe tsika rangaty rehefa avy ny orana mila nytony tsika tsy stylo tsony ilaitsika fa ny crayon fa ny stylo tsy mandeha rehefa avy ny orana tokony fatany zany fatany tsara mihitsy no hoe le toerana rehetrarehetra tokony manomana sititsika dia ny mbola mahitany ny fivorina amin'ny mahitany dia manomana an'izany manomana planinina ary efa zavatra efa natao taloha nge zany resahako zany fa tsy hoe zavatra vao resahana fotsiny amin'ny mahitany no mivory tadidiko sara zany tamin'ny fahatandrana nge manana ndraiky tamin'ny firenena amin'ny mahitany no mivory manao hoe rehefa tondraka ny rano loatra mizaokatra amin'izao atsy amin'ny EPP zao no mandeha ny loatra mizaokatra amin'izao ato amin'ny EPP zao no mandeha efa vao tsinjara vao mahany ny hoe eo amin'ny fokotany misy ny hoe iza ny chef directeur iza ny chef zone iza no karakara n'ireo be antitra dia anatin'le fokotany io anatin'ny fokotany rehetrarehetra io dia efa fady misy olona tompon'andraikitra roa na telo mahafantatra hoe raha misy fahalovona mitranga eto amin'ny fokotany naloza mitranga indrindra fa nitondradrano zay efa mahazatra isak taona dia misy olona anankiroa na telo miandraikitra n'ireo be antitra na ireo malemy hoe efa tafavoaka ny tranony ve reto malemy reto izady le malemy eto amintsika reto efa tafavoaka ny tranony ve izy dao verifena raha mbola ao inona ny tokony hanampiana azy zany zavatra efa vao manamelo zany any amin'ny mahitany zany aizaby mifaritra misy malemy ianona sianna malemy vorony dony vao miakatra ny rano dia efa tonga ny komité hoe ianona mijery ny ianona efa misy tsy mila mifampizara asa tsony na ny eo anivon'ny BSGRC dia tokony ohatr' zany fa misy fiakarany rano tsy misy fizarana asa tsony fa ny asa efa voazara efa ela ary aby ny sity misokatra satria ary iny rano miakatra iny aby ny fitaovana tsy maintsy nalefany efa misy tompon'andraikitra mandefa an'izany efa tonga andralany ve ny fitaovana na fizarana ny fipetrahan'ny olona ao anatin'lay sita ary lay ziminazy misy rindran-tamy mamahitsy tsara za mbola tsy nahita hoe tamin'ny tondradrano taloka ohatrany hoe petraka amin'izay tiany hipetrahany eny le olona fa tokony mahitsy tsara voatsinjara tsara hoe géomètre carré efa fantatry ny olona rehetrarehetra efa nifokotany izavatra efa mahazo azy isa-taona io fatany tsara dia tokony voarindra tsara efa mirindra tsara ohatran'izany taloha hoe reto olo reto rehefa vonareo atra amin'ny fiangonana atsy ianareo no mandeha dia na le fiangonanao efa mahafantatra rehefa miakatra ny rano dia tonga ny olona makato amintsika dia efa vonona ohatran'izany fa ny BSGRC dia mampime za gaga mihitsy tena aloha le rangahy tako voalohany jery lakanjejo rangahy fa nga ty Antananarivo misy lakanjejo ale Tranomasina misy lakanjejo nga le misy voile ny eto lakany eto Antananarivo le lakana rafitra planche atosika voizina amin'ny fa am'le hazo lavalaboaro lavabe iny zany ny lakana misy eto ary faharoa manarakaraka an'izany ohatrany tapohany koa no nahazo an'le zodiaka angamba tsisy fimanana le olona le ekipa nentinao tao anatiny aizana angako zako le BSGRC dia zany reny hitana megafone toerana misy anao dia mandrindra n'lay crise eran'ny Madagasikara zay tsy hanananao fotoana hitangenana zodiaka zany raha ny tena marina tsy hanananao fotoana an'izany raha tena manao ny asanao anao
tsy anananao fotoana itangananao zodiac itenenanao amin'ny megafone iny zany fa manana olona be deaibe anao mpiara-miasa aminao afaka manao an'izany ary le fitsizarana asa zay mihitsy ny tsisy aiza moko le rangaty eo akaikinao nisy an'le zaza tafakatra vao anaty rano nampidirina le gilet de sauvetage tsy hain'le ranga akory nametaka an'le izy zany anao ny sauve olona nefa andreny 3 seconde de tokony tafapetraka misy efarindra ndamma misy fampianarana de melo andraikitra ao anareo zany manao an'izany fampianarana de melo tamin'ny mahitany zany de efa tokony ho vita ary ny fiaraha-miasa tsy zany de mahita mihitsy tsy ampy mihitsy na ny fiaraha-miasa ny BNGRC amin'ny pompier zay anisan'ny tompona andraikitra voalohany amin'ny vonjainy tsisy zany eto ny commune Antananarivo renivohitra manana pompier tompoko ny commune Antananarivo renivohitra manana traikefa amin'izany fa misy fitaovana nomen'ny BRGC na ifanampiany amin'ny BRGC na misy finjizarana asa mba tsisy ny fifanitsahana asa zany zavatra zany izy manahirana be nge mijery an'ireny mpitandro ny filaminana sainareo mandroaka fako reny manalatatatra reny tsy hoe tsy asany tsy maninona andeha ataontsika hoe anina fa raha ohatra misy vona mitrangatampoka ankamehana zany na izy ana isana directeur amin'ny banky izy na ataontsika hoe miaramila izy polisy izy ohatran'ireny zavanitranga reny tsy maninona manao an'ilay famonjena ma satria famonjena fa ilay zavatra natao teo ange efa tsy ao anatin'le famonjena ntsony inona ny zavanitranga ozy izy faniry zangy ateny zao ny zavanitranga le polisy le miaramila nasaina nalan'le fako le polisy municipal le ty amin'ny sisiny ty le vahoaka tompo-tanàna tokony hanao an'ilay fanampiana an'ilay asa zany hoe raha nisy vahoaka ny asa teo zany na nisy polisy municipal na nisy mpiasa commune ny asa de tonga le miaramila nanampy zany tsy olana fa le olona nijery ndray ny manontany fa naninona ony raha voasazo ony zay ny natika anazy satria tokoa lay mpitandro ny filaminana fotsiny nanao teo fa le olona rehetrarehetra nitaza-potsiny daholo fotsiny de zay ny natonga le olona treny nyrolokoroka falifaly tsy ampy le communication tsy ampy le izy ary fatary tsara fa reny miaramila sy polisy reny nge manambady amanjanaka fantatry ny vady amanjanany tsara ary manana fianakaviany fatany tsara mba asany vadiny fatany tsara ny asan'ny avany nefa nasainao nandroka n'lay baiko na fanatetarahana baiko ny nanaovany an'ireny tena tsy manapidiny izy amin'ireny fa nefa n'izay ve raha amina toe zavatra ohatran'iny ny zavatra tokony tranga de zao ireo miaramila sy polisy mpitandro ny filaminan'ireo reo nalefa ny sécuriser ny etan'olona any ampivoan-drano rehetrarehetra asany zany raha izany no ampanaovanao azy ka iriboan'ny rano atrena tentakely tsy maninona satria asany miandraikitra ny misécuriser ny olona sy ny fananana zany tokony nataony zany fa ny manala ny orotany io asan'ny commune io ranga le commune manina tsy le commune farafaratsiny le maire nasaina nitronga azy teo rehefa tsy mahavita manirakolona rehefa tsy mahavita tsy ara-pahasalamana misy le fomba nanomezana baiko azy tsisy gant tsisy boty tsisy mampalahelo ndrily izy ny vola misy ary raha tsy hainy ny olona misy eo anevony ganao ka eo amin'ny commune andana isao ny mpiasan'ny commune mandroaka mpivarotra fenao reny rehetrarehetra reny alefaso manadio tatratra ny commune alefaso any aza miteny fotsiny ianao hoe any vahoaka fa ity vola be raisinao amin'ny etra amin'ny fanangonana ny reny fako reny fa tary fa nafombo mora ingy andoavana etra satria zay no anjaran'ny commune mandroka any reny any nandoavam-bola kosa reny fa tsy hoe misy an'izany hoe ovaina ny toetsaina tena niakatra be ty le izy tokony aseho an'le olona koa manao ny asany izy asan'ny commune io de ataon'ny commune zany le asa mandefa olona izy rehefa tsy vita no mandefa olona de izy mihitsy ny tokony hoeny fa mandefa olona nge izy manakarama olona izy misy mpiasa be deaibe ao amin'ny commune afaka mandroka an'io tsy mandroka mpivarotra indray aloha amin'ny raharaha io fa mba mandroka an'izay fotaka sy le anina rehetrarehetra am'izeny eo satria le tsikafona manko ny tena am'izeny an'le izy ny tena am'le tetezana le tsikafona de toanan'le tsikafona am'izay le fako maivana de zay mahatonga an'le izy de reny asoron'ny commune za kosa miteny anareo aza ny polisy miaramila rangany ampanaovina an'ireny kosa fa mba ataovinareo ny anareo fa aloha izy anao ny asany iambina ny fananan'ny olona za mbola tsy nahita polisy na miaramila ny teny mihitsy hoe zay tsy ambina ny fananan'ny olona de aloha izy ambina n'le fananan'ny olona le tsy fisiny lay polisy miaramila fa lasa mandeha manala fako miambina n'lay tanànan'olona de tsy miala any am'le tanàna ngely olona fa matahotra n'le takely mbavery
nefa ny atram'izay de manao an'ireny izy de azo apetraka any izy ary amin'ny asany izy am'izany mba tena hoe mahatateraka ny asany atsaka ny sentavany ilay polisy sy miaramila am'izay fotoan'izay tsy maninona le izy ary farafaratsiny raha mba miaramila any mba miaramila ny zenira nga manale fo tsy gny mba nanana bulina be de be any ny zarazarain'ireny ve de saina orofin'olona tanana ohatran'ireny le zavatra tsy ny omanareo matonony olona miteny hoe tokony nanao epi le olona nday miteny le deuxième bien sûr zay tena mahatsiravina any namenao zay zay ka tsy iandry an'izany hoe iza moa le huile fruit anina ny ministère am-ponina de iandry oranga ty ny epinga azonao vidina tamin'ny heritaony fitaovana ilaina amin'ireny azonao vidina tamin'ny heritaony fa tsy hoe andao ampiakarina mibitsy tsy lana basy oranga ty fa tena spika gona lapela angady ary zany zavatra zany teneniko am'fanily tsy voatery hoe raha amin'ny commune fotsiny azany tsy voatery raha tsy manana olona karamaina ny commune manao anazy tsy atao asa tana maro tsy hoe asa tana maro fa ohatra hoe asa adidy andraikitra amin'ny mpiarabelona azy fotsiny de ataontsika hoe mandany tapakandro izy manao ny anjarany eo amin'ny devant manadio mena lapelina mena agany zany no tokony ho izy de amin'ny mahitany zany de tsy sisy ihany ary ny olona raha sy anao manadio indroa intelo sarotiny am'izay izy satria izy foana ny tratra manadio ny eo amin'ny fanitsiny de sarotiny amin'ny fanitsiny izy fa izany zavatra zany tsy misy tsy misy organisation mihitsy eto amintsika fa de miandry vola de mitady prestataire de 10%. Marina zany a da zay no evitsika amty adevitra manaraka ty resaka gouvernement atsika zany satria manintsika miteny an'izany a de veritsika zany hoe misy fomba fiasa sy tsy hoe le manam-pahaizana ny tsisy fa ohatra ny tarazon'le endriky le fitondrana le izy am'le mpitarika mihitsiny zany de miverina am'le ohatra dadamonjy sika hoe ohatra bokotra akanjo io rehefa tsy mety ny ety ambony de mivaralila daholo zany ny fomba fanidina hatra ty ambany zany de ohatran'izay misy le taratra le zava misy am'izao fotoan'izao zany satria ny famolavolana tompona andraiky mpanjakana nge akoatrin'ny fandefasana azy amina sekoly eto an-tanindrazana na université eto an-tanindrazana na université any ivelany de nitadiavina an'ireny olo reny de iveriny eto an-tanindrazana hanao soa ny tanindrazana de hitondra am'izay apport am'izay ny anaran'ny tany ivelan'ny tany satria mety ao lay fahaizana manokana ao anatiny fa eo ihany koa le fahaizana ny ratoviny tamin'ilay fianarana zay nataony teto an-tanindrazana dia mety nahazony borsa vatsym-pianarana ny voana tany ampitan-dranomasina de rehefa aveo reny olo reny manao valobabena sy valopiti ho an'ny tanindrazana de tonga eto an-tanindrazana de miasa reny olo reny de rehefa miasa izy de mitsondra zay anjara biriky ary tena mifofotra tsy ny hoe ny foloalinday ihany no an'ny tanindrazana fa reo zay ny karamainy ny fanjakana hianatra de tokony ho an'ny tanindrazana université zany tiatsika tenenina am'izany satria zany tokoa le izy omeny ny fanjakana lelavola reo mpianatra ny université ary mba tokony ho lelavola tsara fa tsy hoe lelavola tamin'ny taona 2000 sy ny akatrakatra kely teo foana no lelavola ho an'ny eny anivon'ny université am'izao fotoan'izao satria ireny no ahafahana manao ny fandaniana kely samihafa ao anatin'lay fiatrehany an'le fianarana sy lay kojakoja zay le hoe équipement hiatrehana azy akoatran'lay vivre alefan'le ray aman-dreny indrindrandrindra ny avy any ambanivohitra zany ho an'ireo mpianatra reny de nanana chansa marobe ny teo aloha iada satria mba afaka tena nahazo an'izany hoe ny sitraka an'le fampianarana atany ivelany tamin'ilay borsa hita amin'ny fanjakana lay zaza malagasy avy any anivon'ny faritra de betsaka ny ingénieur amina endriny maro samihafa betsaka ny expert betsaka ny centralien betsaka ny rehetrarehetra hatramin'ny miaramila avy any amin'ny faritra zany sy ny zanaky ny sahirina na teto andrenivohitra nahazo tombony tamin'ireny satria tsy nijerena tamin'izany loko politika ary tsy niverina tamin'izany fotoanan'izany hoe itya dia anisany mahay mandokandoka sy mahay mety hoe mapiatra an'lay fiainam-pianakaviany sy le cercle damiany hanohana an'le fitondram-panjakana de raha jereva atsika ny taty amin'ny gouvernement tatsirana na taty any ramanatsoa taty tsarotsika tsara mihitsy adany amina hoe natambatra tao anaty gouvernement taraiany zany raha tsiraka zafy raha kody vahiny soja raha tsy mandrava zany
de fatatsika mipase amin'izany rehetrarehetra zany hoe dideratsiraka de niala avy tany Tomasina de olona avy tany Manoro tamin'ny Betizaraina de nandeha izy nianatra tany Frantsa de nianatra tamin'ny Frantsa de nanao école de guerre nanao tamin'ny resaka sambo naval dia avy eo lasa niasa teo amin'ny ambasady Madagasikara dia fantatry ny rehetrarehetra hoe capitaine de frégate misy manampaizina malagasy any fantatra tsara président Zafy avaizana Ambilobe nisy azy de nianatra président Zafy avy any ambanivohitra ny kapakapa kely de rehefa niakatra taty de nieritreritra aleo fa mba hianatra ny ivelany fa licence afahana mianatra ny ivelany de lasa nianatra tany ivelany de tonga professeur taty aoriana même raha tsy mandrava raha hoe aviaiza Ambomalaza aviaiza taranankiza nianatra taiza fa tonga nianatra tany amin'ny école de guerre ngeza be tany ivelany tany na Soja zany na rakoto vahiny zay mety hoe docteur vétérinaire fa nampiseho an'le tena fahaizany amin'ny fitiavana an'le tany ary tena niasa ireo ny politika mety nisy politika atao anatin'izay fa le hoe les combinaison ngeza be tao anatin'izany rehetrarehetra zany nahafahana nikaroka hevitra ho an'ity fireneny ity de ny epity zany na tamin'Andriamatoa Deratsiraka lasa président de fatatsika tsara fa namolavola ohatran'izay ihany le linina ohatran'izay ihany le linina yada namolavola an'le mety heverina hoe iza daholo le manampaizana malagasy modia tia tanindrazana ranga manao asa ho an'le Madagasikara de tonga ary Tately Andrenarivo mbola tanora kely tamin'ny fotoanandro tonga ary Pascal Rakotomavo ry Bruno Rakotomavo ry José Rakotomavo ry José André Noelson ry Pero Rajona Arvelo tonga hatramin'ny Hery Zora Zafy eo niasa teto daholo miforotra teto daholo ahoana ny ampandroso an'ity ry Jean-Jacques ry Georges Rufin ry Bedy Joseph ary Samson Gilbert nanao niezaka rehetrarehetra hoe ahoana ny manaovana an'ity ahoana ny ijerevantsika lavitra amin'izao fireneny zao de samy nanana tany amin'ny tandrifony tany zay nianarana tany nianatra momba ny angovo nianatra momba ny fitantanam-bola nianatra momba ny resaka administration nianatra momba n'inona de zay no nikajiana mba hahafahana mamondrona ekipa ngeza be nge le gouvernement akatsika ohatra rehefa aveo izy ary zay mbola nylovaina taty amin'ny fitondrana Andriamatoa Zafy Albert satria nahita an'izay esprit nitazaina zay président Zafy hoe inona ny namola volany Ramanantsoa tao anatin'izany hoe tena tanindrazana ny tompona tao anatin'ity tena mety civil roa na telo ny tao anatin'le gouvernement fa miaramila maro be tao anatiny de nahatsapa le izy hoe matoa zay tonga eto tanindrazana de anompo an'le tanindrazana zany arikarika so de tao daholo ny jeune kely tamin'ny fotoanandro tonga indray ry Asin'Andriamanjato tonga ry Serge Zaradera tonga hatramin'ny Jean-Claude Rahery-Manjato ry Bettina Brino tsy tadidiko na avy any Cuba na avy any Roumanie tsy tadidiko hoe Boursetaiza mo Bettina iny raha sy diso raha tsy monsieur le sénateur fa nitadidiko mety Cuba angamba satria mety niaraka tamin'ry Lainrico niaraka tamin'ry Zafy Mille Constant maromaro tamin'izany misy sortant en Cuba tamintsika mbola niara-niasa tamin'izany fotoanandro zany de nitondra ny aporony rehetrarehetra tao tsy mipanapanapoka bizina tao fa de hoe ahoana zay mety asoa am'izay mety zavatra nianarana tany ka ahoana nijerevana an'le tanindrazana de niaingy zany na ny président Ravalomanana ara de mbola nampiatra an'izany hoe atsovo miboakely nianatra rehetrarehetra aiza Rivoasina Razafy Mahefa fatatsika ny toerany Ivoasina am'izao fotoana zao fatatsika ny toeran'izany Ivoasina zany fonctionnaire international ary anisan'ny tena mamita ny iraky ny mpamatsy vola amin'ny setraresampireny mitety an'izao tontolo zao rere amin'ny malagasy zany ministre ny économiste plan tamin'ny andro président Ravalomanana zany fatatsika ny fisiny zany tena hoe raha Davidson andriaparan'izany Piasonam ministre ny vola tamin'izany fotoana zany de niezaka ny stabiliser tsara nanao tsara ny hoe zao ny anarako tany Amerika de zao ny fomba hitantanana ny vola ho an'ny eto Madagasikara nisy an'izany ange ary samy riaja ny Rina Razafinjatovo ry Patrick Ramiaramanana ry Vaorandrena Sandratrony niezaka mitondra ny aporony daholo ho an'ny fampandrosoana n'le firenena ary tsy nahita skandale ohatran'izao tsika mbola niampita taty amin'ny Yara Jonary Mampiana zany na de misy ary somary vitsivitsy nanao ny adalany tao anatin'izany fitondran'izany zany alantsika fa mba nisy kely an'izany hoe Erika Razafy Mandimby zany tao nisy an'izany Joasy Leonoro zany tao nisy an'izany Raparany Antelma zany tao nisy an'izany Reva Razafy Mandimby zany tao zanaka malagasy nampianary no ty tanindrazana hianatra amin'ny fomba rehetrarehetra mba nentina nitondra aporty teto Madagasikara fa rehefa mijery amin'izay ianao Rina sy hiada hoe ty le gouvernement de inona ny hitanao feno anaram-bositra le gouvernement raha ifaroa
gouvernemanta scandale foana ny hitanao isan'andro hoe zao ndray rayanina zao rayanina miady an'ity rayanina makary rayanina manao ohatran'izao fa tsy mahita taratra tsony le zanaka marina fa misy ny anatra ary manam-pahaizana ary tena hoe tokony havita zavatra le mpiambina anatin'ny gouvernemanta fa tena difitry lay inona le izy lay principe le endriky le fitondrana amin'ny akabean'le hoe be loatra satria efa nitazainanao oeraoera sy dedaka de zay no mibaiko azy avy aty andamosina ka raha vao tsy manao selfindray andro avoaka anatin'ny FB de tsy hoe tsy miasa iny satria ny andraisan'zareo an'le asa de manao selfie amin'ny FB de rehefa mahazo laika rehefa mahazo j'adore rehefa mahazo partage maromaro de zay ny everiny fa tena hoe tia mbahoaka le izy fa le impact amin'izay makeny anivon'le vahoaka malagasy tsy misy le izy natanjaka anie mahafinaritra anie nahita an'izany hoe combinaison na gouvernemanta tamin'ny fotoanandro zany ao anatin'ny 5 taona tsy nivaza ny gouvernemanta n'Andriamatoa Marc-Ravalomanana an'izany raha misy reto zany ministra ray na roa fantatsika tsara ny ainan'izany teto Madagasikara satria natoky an'izay ekipa an'izay ny tao anatin'le izy ohatran'izany fa tsy hoe isaky ny 3 volana embolana ianao de anova membre ny gouvernement dikan'izany tsy hoe le manam-pahaizana ny lany eto Madagasikara fa le fomba hoa efa nresahantsika le izy ndraindray tsy le ekipa tsony fa le ekipa ndraindray lasa mitaratra an'le ataon'le staff na le dirigeant de lasa mivaralila aiza misy an'izany hoe tsy maintsy midana terrain nareo nefa le asan'le ministra de tokony anana an'le coordination sy anana ikoatrehan'le lafin-javatra rehetrarehetra fa midana terrain nge solombavam-boaka manao terrain de manao tatitra de manara-maso ny asan'le gouvernement satria efa misy nylay PGE politique générale de l'État mifandraika an'le programme sy le projet an'lay filohan'ny république sy le an'le fanjakana de mampiatra arak'izay le membre an'le gouvernement de manara-maso an'izay le député de mijery makena vahoaka izy aizan'zao sy aizan'zao de zay le rencontre zay le hoe 3 minitra lasa 10 minitra n'le fandraisam-pitenenina taty aorina fa terenao hidina eny amin'ny terrain le ministre de tsy hitankorony zay atao de lasa voatery de sady lasa andeha hamonjy trabona le akanjo anaovana amin'ny ohatra ny akanjo terrain akoriny tsy mba manao hoe survety ambony ambany na mba manao boty fa ohatra ny robe ny anaovana de mbola ahelon'le garde akory ohatran'izao nefa anavitra olona trabona ohatra momekely azafady hiady avy natin'le izy de ohatrany hoe de iny avoaka FB iny mba ho hitany rehetra de ny sasany ray de miteny an'le hoe amin'ny makoatsanay de miady hevitra amina problema na tokony ho lany tsy moatsinanana any de zany rehefa avy niady tamina ministra de miady hevitra na politika na satria coach de neveno fa coach politika ka izy ty fa ajinony fa le région de développement économique natao fampandrosoana ara-toe-karena de le coach zany tokony hijery ny fampandrosoana ara-toe-karena ao anatin'le faritra ray ohatra hoe faritra Vatovavy Vinany no misy azy fa ny anazy kay coach ny eritreretiny de coach an'le parti le coach an'le vondrona le isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ny ao an-tsainy zany zao de efa mandiso an'le fomba fanaovana politika sy ny fitantanana ny raharam-panjakana de tsy hainy nanafina an'le izy te anivon'ny Facebook fa de apoka an'le ady nefa voateo ny afaka tamin'le problème de isan'andro ianao zany de le ministra sady misy anaram-bositra be da be no manao scandale no hitanao hoe tsy mahafeninina ntsony ao moa zany tsisy moyen le département ministériel de voatery mamorona le ministre de rehefa mamorona izy de tsy maintsy manao descente izy na de mandrary zavatra kely arina kely ary mba ahafahana maka sary de miresadresaka tsisy impact akory le izy amin'io fa mampalahelo le asa de rehefa jerevantsika zany ny tantara ny fandemon'ny gouvernement de ozytsika hoe tena mampalahelo fa asa aloha mbola manana roa taona le fanjakana ny entsika mako zany de hoe taorina n'lay olana samy hafa amina fitondrateny fomba fijery sy ny sisa de nampanaovana engagement hafa ndray zany le membre ny gouvernement de huit eo le évaluation le 6 mois fa ohatrany hoe mandrangarandrano ny fanovana gouvernement de hovainy impiry ary izy ty fa mba manaova esprit en Comore amapolo nge ny ekipa tao en Comore nylazay ny Cameroun na fédération to hoe tena voa Covid hatramin'ny goal le enjana be fa ny défenseur lasa goal omaly ata fa tena nanao nahazo carton rouge nietsika hatramin'ny coach an'le Comore fa tena nampiseho hoe tandrazana rangaty
tena manao vivery, tena hoe tsy maintsy vita amin'ny mission rehetrarehetra, fa savolaina le Cameroun le ekipangeza be vao nahavita rosiray. Zany ny zava-misy e. Rehefa miara-metana manao zavatra tena anaty saina izy de misy résultat. Fa ty zavatra ataonareo ty tsy ahazona résultat mihitsy ty. De any izy misy lavaka ray tombaka vato, de ny antso tsy tsetsina de misy tombaka ato de tombaka, de raha ohatra le izy tombaka 5 de efa tokony voatsetsina de lasa 8 de lasa 12 de lasa 13. De tsy voatana tsony, efa tsy fantatsony hoe lavaka firy ny tsetseman'le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, de io lasa tafiditra ny rano. De tsy hainareo manao an'le izy moa zany sy manarina an'le izy, satria raha tenenina amin'izany le fitondram-panjakana de inona mahazo an'le olona menasena. De zao zany zao ravinambinina zany miakatra fitsarana ao anosy lay nitorika amin'ny resaka kolokolo tao amin'ny santé. De hitantsika ny toy an'le satria ny olona ndray zany lanceur d'alerte ndray zany amin'izao fotoana izao no mahazo loza amin'ny teny zava-misy ohatran'ireny Yada. Le miteny zava-misy aloha rehefa zava-misy zava-marina tsy amiko tena tsisy antony tokony atahorana mihitsy ny tenenana azy na mandeha amina resaka fitsarana sy anona ohatran'io ary zany tsy eto tany ihany zany no manana ny lanjany tsy ny amiko fa tsy teo anatrehan'Andriamanitra. Fa iverina am'le resaka teo faniry le resaka gouvernement aloha tsy hitako tsony tsikaraina le gouvernement efa tsy mamely de tsy hitako hoe tsikaraina ahoana moa izy fa develop izy anao zay tia tsaim-pantaneo fa ny zavatra mba resahako fotsiny de zao ny atao hoe politika nge de tsotra be fandrindrana ny fiarahamonina. Ny olona tena mahay politika na mpitondra tena mahay politika de mahay mandrindra ny fiarahamonina mirindra zany de hoe samy manao avitanao no mampiasa ny olona amin'ny samy manao zay fanitsiny mirindra tsara zany. Tsy misy olona be deaibe tsy mitovy na fahaizana na toe-tsaina na foto-kevitra na fiaviana na fivavahana, tena tsy mitovy. Ohatrany do re mi fa sol ange tsisy mitovy ny feony, fa hainao no mandrindra izany hanome fekira mahafinaritra. Hainao no mandrindra ny fiasan'ireo olona rehetrarehetra ireo avita asa mivaingana iaraha-manana mirindra mitovy mira zotra fa tsy samy mandeha amin'izay fandehany rehetrarehetra. Ka tsy mitombona mihitsy zany lay olona milaza hoe mpitondra mitantana manana toerana politika nefa ny rehefa avy teo izy daholo ny manao ny zavatra rehetra. Ireny zavatra ireny de olona tsy mahay politika ireny, olona tsy mahay mandrindra ny fiarahamonina ireny. Ny vahoaka nge ny ilainy de zay firindra ny fiarahamonina araka ny tokony ho izy zay. Am'izao vona miantra zao tondra-drano zao, ny ilain'ny vahoaka nge de hoe mirindra hoe misy tompon'andraikitra mandeha mampanala n'lay trano mipetraka ambony tatatra, misy tompon'andraikitra mandeha mampanala n'lay olona nanetsina tatatra, nanao rindrim-bato, nanao tambo, nanao fanotofana tsy ara-dalàna. Misy tompon'andraikitra tokony hanao an'izany. Zay asa efa tokony natao efa ela be zany, asa tamin'ny maintany zany tokony natao fa am'izao zany aloha efa raha mahita kosa le fahavazana de ataoko hoe moramora kokoa ngamba mandresy lahatra n'lay olona amin'ny tokony fanalana azy, fanamboarana, fanalana azy amin'ilay toerana, ny fanakorbana n'lay fanetsenana nataony, ny fanalana n'lay ranotany zay manetsona n'lay tatatra sy ny karazany mba ialana amin'ny fahavazana. Fa eo ihany koa lay tenenintsika hoe ty fitondrana ty moa zany fitondrana voaingana izy mazava ho azy izy zany fa tsy nanana olona manampahaizana no manina na lefa ny andratany endafy fa tokony ho ainy kosa ny mampiatrano an'ireo manampahaizana. Be deaibe ny malagasy manampahaizana ny ivelany te ody te hiasa eto fa izao lay toetra kosa aloha faniry tsy araky ny eritreretany azy lay fomba fitondrana ny fitondrana azy am'izao. Raha mahita renao mahita an'ireo faninjehana fanomezana toerana anao nefa anao tsy afaka miasa zany de manahirana. Ho teneniko anao fotsiny zao ohatra fotsiny zao ny ao amin'ny apipa le DG ny apipa mahay manampahaizana, fa ny apipa zany aloha voalohany indrindrany ratsy toerana be lay ministera nisy azy, satria tokony any amin'ny ministera ny fanajariana ny tany no misy ny apipa fa tsy any amin'ny ministera ny aty tany. Inona moa no asany aty tany zany administration, inona moa ny asan'ny
ny administration amin'ny resaka fanajariana ny tany tsisy ny fanajariana ny tany zany ny apipa no akaiky azy mihitsy ny ary amin'izay fotoan'izay samy resaky ny teknisianna araky ny fanajariana ny tany faharoa manaraka zany ministera ny fanajariana ny tany tsy hitako zay tany najariny teto hatramin'izao hatramin'izao tsy hitako hoe najariny ahoana fa de na ny apipara de manao gestion de crise fotsiny hoe tonga ny tondra-drano tonga ny tsy fetezadavatra de eo vao ny apipa zany manapahaizana ny olona mitondra azy fahaizana ara-teknika ny ananany tsy tena problème ana vola loatra apipa tsy problème ana olona loatra nareo disy be le fitenenana hoe mila olona zay andeha anampy anay afaka irecruter olona de afaka andeha hitanangady sy lapel tatatra disy be zany ranga de gestion DG zany gestion no ataony zany le fitantanana n'lay izy tsy zany mihitsy ny ilainareo ny ilainareo de tokony isy fahefana anananareo hoe mila manana fahefana ny apipa mba afaka manapaka avy hatrany hoe misy asa hita ara-teknika zany fa tsy mety de manana zo araky ny lalàna avy hatrany zay le fahefana zany hoe ty zavatra ataonareo ty mijanona io tsy azo atao tsony io am'izay fotoan'izay mety juridico-teknika ny tribunal mitsara anazy de raha tsy dipo itsarana mihitsy tsy anana azy tena tribunal teknika mihitsy samy teknisianna mifanazava hoe tsy mety io ohatran'izao ohatran'izao avy eo ny fitsarana manapaka fotsiny hoe noho ny fanapahana ara-teknika ohatr'izao de azo atao na tsy azo atao fa fahefana mihitsy ny tokony anana ny apipa tsy ny apipa zany tsy tokony eo ambany ministra zany na ministera na inona fa tena fahefana mihitsy ny hoe rehefa misy tsy mety hita ny ara-teknika de manana zofeno izy manatsahatra n'lay asa ary manana zofeno koa izy mibaiko an'le olona hanao an'lay asa iverina amin'ny araky ny tokony ho izy zany ny tokony ananareo fa tsy nareo indray no andeha ilanja angady de ilanja sobiky de koa ny goavy ny commune de ny maramily efa fanaovana de ohatrany mampimehany nge raha ohatra ka misy grevy ohatra eo Analakely eo amin'ny 13 mai de andeha indray zany ny mpiasan'ny commune indray zany mitondra forsa sobika andamo mampigrevy satria nanao ny asan'ny miaramila nanao ny asany te de mba izy ndray nanao ny asan'ny miaramila zany nge zavatra tena ambony ambany be le zavatra nesahatsika zany tsy amin'ny asa tokony ataony ny tsirairay tena nahirana be ty fireneny ty ohatrany lasa anarsi de lasa ho taizainy am'izay rehefa kelikely ho taizainy am'izay le izy tena ratsy le izy faniry ratsy le anany ary izay teneniko hoe le ny gouvernement zany ny maministra ny ministra reny tsy hoe izy no mandeha manao an'lay asa fa mandrindra n'lay asa misy fonctionnaire nge eto Madagasikara fonctionnaire mpiasan'ny ministera raha ohatra anao zao anao descente hoe hijery ny resaka vidinetana fa tena marina moa ny vidinetana tsy de tena hoe afaka jerenao tsy tsika niditra tamin'ny resaka libéralisation fa ny resaka ohatra andeha hijery tsika hoe manahoana tokotrany ny fitahirizan'ireo mpamongady reo ny tahiry-tsakafo tsy le hoe isan'ny fotsiny nge no jerena am'zany reo mpiasan'ny ministera reo mpiasa fonctionnaire reo mahafantatra tsara fa tsy nisy an'lay vary amin'ny kitapo ny jereny tsy zay fotsiny fa jereny hoe lay toerana misy an'lay vary ve tena toerana azo hitahirizana n'lay vary marina ary lay vary tehirizana hoe ve mbola azo hohanina tsara consommable zany zomom-panjifa manko no miaro an'izany hoe azo tsy faina tsara ve io vary io mbola azo tsy faina tsara ve fa tsy resaka vidiny zany de le mpiasa mpanjakana le fonctionnaire no manao an'izany satria zany asany andavanandro zany nanakaramana azy rehefa aina ministra ny mampiasa ny mpiasan'ny ministera ireo fonctionnaire reo de mahay izy fa rehefa izy no mandeha ny toerana eny detaka izy zay fa tsy mahay zany ny fandehany io rehefa ianao no tonga any am'le toerana eny tsy anina detaka ianao zay fa raha ohatra misy mpiasan'ny ministera be de be hitanao eny de ianao ndray mba ohatra micontrôle an'le mpiasan'ny ministera am'izay kosa za de manaiky hoe mahay ianao tena hainao voatazonao le toerana ministra ary tsy Antananarivo rery eran'ny Madagasikara zany zavatra zany no tokony fipetraka izy le fiasana ministera le ministra tokony ay andrindra tsara koa an'lay asa io ministra io tsy resaka zany hoe manatanteraka baikony coach zany fotsiny hoe manatanteraka ny baikony filoham-pirenena na prime ministre fotsiny zany misy programme mazava de manao an'lay asa ianao ataonao lay asa tsy miandro baiko ianao
satria misy programa mazava eo a de ny programa ny fanjakana zany de ino no ataonao anjaran'lay filoana lay praministra fotsiny hoe mifanaraka na tsy mifanaraka am'lay asa takina ve le zavatra ataonao miteny anao sy mibedy anao izy hoe tsy mety io zavatra ataonao fa tsy mifanarahana io zay no ataony fa tsy isaka ny ray minitra anao de hoe ahoana mibaiko praministra fo tanteranay de tonga anao de rapitsy natanteraka baiko zay no mahatonga ny fefarana inona ny fefarana le izy tonga ely le filoam-pirenena vao manao hoe ay raha zany ary manomboka zao telo taona nitondrana manomboka zao no ataotsika zao ndray zany no ataotsika manomboka zao oragna defa telo taona ngitriky telo taona efa tsy kôtitsika ntsony 2009 2013 am'zany a de manomboka zao de manomboka zao daholo de raha pitsiko moa le teny de manomboka zao de tsy fantatra ny fifarany tsy isan'andro za efa leon'io fitenenan'io eo manomboka zao de zao no ataotsika mety ve sa tsy mety zao rehefa tsy sury ianao amin'ny fahaizanao a mitondra ny tany sy ny fanjakana misy toerana sahazan'zany ranga fa ianao rehefa mitondra ny tany sy ny fanjakana mbola tsy tonga teo anao de efa nafantatra ny problema rehetrarehetra hitranga amin'ny firenena ary hitondra vahaolana tam'zany mialohan'ny fotoana rehetrarehetra izay no ny safidianan'ny vahoaka anao io vahoaka dibodrano io tsy mieritreritra mihitsy hoe rehefa dibodranao izy de ho avy ianao tsy izany no eritreretiny ny fieritreretany de hoe tsy ho dibodrano tsony zay satria efa nandray fanapaha-kevitra ianao tamin'ny maintany a tsy nisy tanin'olona tsisy tany ny totofana tsony teo a tsisy tatatra ny totofana tsony teo a tsisy rambo lehibe natao ohatran'io anna io a tsisy tany ny lasalasa ny vahiny ohatran'io a tsisy fefifefy be ohatran'io ny tanimbary rehetrarehetra zany ny andrasany zany fa izy androa mieritreritra fa mahan'zany problema zany ianao fa tsy hoe hamme vary azy 10 kilao hamme azy vola 100 000 ariary zany tsy probleman'le olona androany io zao de la etany ary tanàna ary a tsisy mpiampiana izy tsy maintsy nasorona amin'ny tranony satria mety ho tratrany loza nefany tsisy fandraisana ndraikitra ninninona ataon'lay fitondrana mahakasika an'zany zavatra zany za zao faniry tamin'ny maraina talohany nakanjako taty mbola mba nihodikodina tany ny teny jery misy nge le toerana ana fandraisana reny de vo indray mandeha ny sakafo tao anatin'zay fotoana lava zay dany ianao mandeha ny mijery an'zany misy marina ve fandraisana fitsaboana ara-pahasalamana andreo olona reo dany ianao mijery fa tena efa maina tsara ve le trano ametrahana azy zany zavatra anao tena zavatra teniteneniko anao zavatra efa manana efa ela be zany tamin'ny maintany zany fa tsy hoe androany misy menimenina zao ny mpanao asa soa hoe lasa ohatra mizana tsindrinela le satria zay manampy ny ato amin'ny sity ato nefa ny ary amin'ny sity ary tsy misakafo ontsany fony tsy arany anefa le izy satria tsy zay fa hoe mba ato ny ampiny de ny ary manampy any ary ny fandrindranan' zany iny zany no atao hoe gestion de crise ny fandrindranan' zany iny ny ilaina ny BNGRC fa tsy lasa ianao mandeha volaka ny ary ampivoandrano ary lasa le zavatra asa tokony ataonao mandrindra an'le fa ana rehetrarehetra ty tsisy mpanao fa tsy hoe zako malahelo anao mitaingina lakana tsy mampaninona de anao vakansa zaviteny fa ny ilaina de hoe ianao tsy tokony hitaingina lakana iny tsy tanany megafone iny meo ny hafa ampiasao ny mpiasa eo ambany fiadidinao fa ianao manaova le tena asanao le fandrindrana vao be alaivo le teknisianna rehetrarehetra miaraka aminao azara zareo le asa apartao asa io fa tena olona leadership ianao ainao le leadership ainao le manao an'le ditsypatsinina an'lay olona rehetrarehetra tokony anao an'lay asa zany ny ilaina aminy zany ny ilaina aminao za de miteny mihitsy zany ny ilaina aminao ary tsy korotana be na logistika ny BNGRC arany misy tsy ohatrany tapokanina mahazo an'ireny bateau reny fa tsy hoe olona efa nizatra misy zavatra be dehibe zany tokony efa voaomana voarindra zany ho an'ny politika zany ary ianao place politika io rindra mpiarahamonina no ataonao fandrindrana ny asa rehetrarehetra fandrindrana ny faiza manao ny olona rehetrarehetra ainao no mametraka ny olona hoe ty olo ty mahay mamafatrano atsy izy zany ty olo ty mahay matsaka atsy izy zany ty olo ty mahay mitsabo atsy izy zany izany no asanao mandrindra an'zany enary ata maraparantsika mbola hiditra rina rehefa aveo satria misy zavatra kely ho resahana kely zay rehefa aveo mba miresaka kely seritriresa-pirenena antsika fa inona no
famaraparanana teny avy any amin'ny ady aloha zany satria tiako mbola tsy fantatro ty rano be mangeniheny ty a mbola orambe ambadika ao zany a de amaraparantsika de hiditra indray rina rehefa avy eo a everina fa misy ihany kosa mifakairezana hiada satria tena tsika koa mialy eto zao tsika de samy mijery eny amin'ireo toerana misy an'le fiarahamonina misy atsika de mba samy mitondra fa zany ve mo anaovantsika dedehaka tsy mila oeraoeran'izany fa zay le hoe fifampitsonjova samy malagasy ia marina tokoa zany faniry ianao teniteny fa zay avany avarabaratra any betsaka ny manambola tsy ny karazany tsy rehefa eo reny satria reny tsy mirere tsy midedaka zany fa misy kosa ny asa fanampiana atao ny zoom zao zay zon'ny olo-pirenena malagasy mizara fanomezana ohatra zany fa tsy tena sady tsy manao t-shirt tsy manana couleur ary mandeha par silence mihitsy amin'ny fanaovana ny asa soa rehetrarehetra satria tsy ilaina zany hoe manao asa soa zany de mila tambiny miseho hoe ty afananao tsy ilaina zany ny zava-dehibe de anao sy Andriamanitra sy lay olona nomenao fanampiana no tsy ilaina zany ny olona miandry dera miandry fakasitrahana de misehoseho ihany izy de reny zany hitako ohatrany hoe indraindray ohatrany somary mandatsa lay olona ny ara-pahavazana ihany faharoa manarakaraka an'izany asoroana tsara ny akamaroany ny fahavoazan'ny mponina tamin'izao de azony soroana tsara raha ohatra ny asa antsakany sendavany ny BNGRC ny APIPA ny ministèren'ny fanajariana ny tany ny gouvernement ray manontolo tamin'ny androny maintany satria fataro tsara fa efa 3 taona zao no nandalovanareo an'lay fisina andro ratsy eto Madagasikara tsy afaka hiteny kosa ianareo hoe tapohany na hoe tsy napozina na hoe tsy noeritreretina tsy afaka hiteny an'izany ianareo satria misy zavatra tena efa miseho foana isa-taona ary fahazarana ary za miteny anareo fa na ireo olona trabonareo arany de efa zatra trabonareo satria isam-bolona isa-taona reo misy foana de fantatrareo hoe zao ny zavatra tokony atao ary fantatrareo tsara hoe zao ny fahaverezan'ny entana raha miala eto amin'ity tokantrano ty ary zao no tombontsoa raha mijanona eto amin'ity tokantrano ty atreto ny faritra tena mampidi-doza amin'ity tokantranoko ty fantatrareo tsara satria efa iaina ny isam-bolana izany zany mafy lay izy zavatra tsy tokony maro ny zavatra tsy tokony iseho raha nandray ndraikitra ny tsirairay misy kosa nefany tena hoe vavoazana vokatra lay toetrandro zany ndray tsy tena marisika amin'ilay fitenenana hoe loza voajanahary fa loza vokatry ny toetrandro zany satria zanahary Andriamanitra no manome antsika ny fiainana rehetrarehetra de ilaina zany ilay mifametanana tokoa ilaina lay rindran-damina zahako mieritreritra fa tokony farany fikorontanana amina fahavoazana ohatran'izao fa amin'ny herintaona de tokony efa mba hirindra tsara satria be loatra ny lesona afaka tsoahana am'izao ampitahana ny efa fitantanana ny rindra tany aloha de tokony hainy fanjakana am'izao mitondra am'izao zany satria mbola manana roa taona izy mbola izy tondra-drano roa zany ny anareo zany raha ohatra ka de mila mba hainareo tsara zany ny anany fa io le hoe zara vatsi-tsinjo hoe io tsy efa tsy izy io nizaniza tonga iny ka mizara zavatra ity hafana foana fa tsy hoe satria anao zao de mafaly ny olona anaty fahavazana ny olona tsy maintsy raisy ny dolidolo ny zavatra rehetrarehetra ka izay zavatra zay zany de tokony zany itsika malagasy toy manana ny toetsaitsika zay fanananantsika hatramin'izay za tsy miteny manovato toetsaina fatazomy foana ny toetsaitsika tsika malagasy nay mifanampy nay nafantatra fa aleo veritikalakalam-bola zay veritikalakalam-pihavanana hatramin'izay zany efa toetsaitsika zany tazomitsika hatramin'ny farany zany trano atsimo tsy avaratra zay tsy maleky alofana tanana visy havanana zay didi maharary toetsaitsika malagasy zany tsy mila ovaina zany tompoko fa mila fikirana mafy de mafy zany mba tena ananatsika n'lay toetsaina malagasy marina de mba ahafahantsika mifanampy foana fa zareo te iova toetsaina zany hafa ny zavatra tiano teneniny am'izany fa za de miteny hoe toetsaika malagasy ny tainombo mivadika aza tsisy mandray tazomitsika hatramin'ny farany zany ary tena tsy avototritsika mihitsy ny toetsaina malagasy atsika indrindra fa ny fahalalana Andriamanitra tapony lo zay zany de mirary mba ahitany rariny ireo tena manao asa soa ireo tena manampy ampy fo fa tsy amin'ny ambo ary mirary anareo zay tsy salama mba ho sitrana somatsara mba hita fahasalamana mirary anareo zay mahita fahasairanana ankehitriny mba hitany rariny ary mirary anareo mpanao asa soa
mba hanana hery sy tanjaka foana mba hampian'Andriamanitra amin'ny soa amin'ny tokantranonareo mba ivaly aminareo avany amin'Andriamanitra ny le soa ataonareo an'ireo mahantra sy osa ireo ary de manao veloma ny mpiainy miara-manonja rehetrarehetra ary manantena fa mbola ho avy any hitondra ny hevitra sy ny famakafakana amin'ny manaraka de misaotra tompo. Mankasitraka ny aditsika zay mpandrindra nasionaly ny FLN zany zay niaraka tamintsika teo nandritra n'izay ora ray izay tao anatin'ny fantaratsika hiakatra indray rina iresadresaka kely ny zava-misy aty Afrika tsika ao anatina minitra vitsivitsy tsy valapatra be tsika fa hiezaka fotsiny hiteny zava-misy araka ny fivoarany vaovao satria tsika moa miezaka amin'ny mandrato vaovao sy mizarany vaovao efa maraparina raty io tsika zany de zay vaovao entin'ny rina raha be mananjara amintsika zay hitondrana famakafakana kely fofo kely tsotsotra satria fotoana iny koa rina efa mandeha de mandeha dia amarantsika ho rinan'izay. Eny ary maraparantsika araka ny tenin'ny faniry raha zafy manatany teo iresaka kely tsika momba ny Afrika satria i Madagasikara moa zany dia ato anatin'ny kontinantan'ny Afrika. Ny zavatra miseho any Afrika any marina aloha any Afrika avaratra any dia misy atao hoe raharaha zay tena mampanahirana ny frantsay ary ireo atany zay misy fanonganam-panjakana tatoato firenena afrikanina io de zanatany frantsay daholo zany hoe misy dia tanany la Frantsa zany ao anatin'ilay izy eo amin'ny resaka tantara aloha ny tena tenenina amin'izay fa ny frantsay zany dia tafiditra lalina amin'ireny firenena ireny. Tao Mali zany zao vao nisy an'iny fanonganana iny dia talohany iny tany Guinée Conakry izy iny de nisy fanonganana ny mpitondra zay teo de tia indray vao tamin'ny faran'ny herinandro indray tao Burkina Faso dia nisy indray zany hoe le tena raharaha zany samy hafa samy manana ny hoe ny avahany zany ireo na ny raharaha tany Afrika na ny raharaha tany Burkina Faso na ny raharaha tany Guinée fa na tiana na tsy tiana dia ny frantsay zany dia ao anatin'ilay atao hoe fisehoan-draharaha na hoe hiatraikan'le izy zany hoe ao anaty arona ray eo ny antony de zao samy raha ohatra zany zao Burkina Faso na i Mali dia ao anatin'ilay firenena izay isin'ilay opération Barkhane zany hoe io zany dia frantsay ny tena ao anatin'io anditafika io zany hoe hiady amin'ny jihadista hifanehatra amin'ny papiororo sy ny sisa zay le resaka Barkhane zay ka ny tao Burkina Faso zany de ny zava-nisy aloha zany de hoe naongan'ny potsista zany moa ny dikan'izany hoe mpanonga-panjakana notarian'ny colonel Damiba zany ny filohan'ny Burkina Faso zany Roch-Marc Christian Kaboré président Kaboré dia rehefa raikitra fampitifirana atao zany tamin'ny faran'ny herinandro teo dia nosamborin'ny mpanonga-panjakana zany ny filoha Burkina be Andriamatoa Kaboré dia natao tsara ambiny izy tany amin'ny toerana zay mbola tsy fantatra de niteny zany reto mpanonga-panjakana reto hoe ravan'ny gouvernemanta ravan'ny antemera-pirenena any Burkina Faso miantona lalam-panorenana Burkina be midiny sisy tanin'ny Burkina Faso zany tonga zany dia tonga amin'ny fiteny tonga de coupe-soroka fotsiny le zavatra dia mitsangana hono zany hoe mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration zany taritany reto mpanonga-panjakana reto taritany lieutenant colonely Damiba zany dia manoloana an'izany dia amperaka fantany inona ny antony natonga an'le izy ny antony natonga an'le izy zany dia hoe lay fitondrana zay notarian'ny filoha Burkina be Roch-Marc Christian Kaboré zay nandimby anga Blaise Compaoré araka tsy ara-tsara zay dia haute vol tataloha io haute vol tataloha zany Blaise Compaoré zay nitondra nandritra ny 30 taona zay nanongana ny Thomas Sankara tsy vitany nanongana va nampamono satria voaka maky efa mivoaka le fitserana efa mandeha fanadihadina momba an'iny zany i Blaise Compaoré zany nanongana ny Thomas Sankara tamin'ny fotoan'androny Thomas Sankara zay nianatra teto Madagasikara tao amin'ny akademia militaire tao Tsirabe maro ireo atao hoe voaka tao mbola mahatsiaro tsara ny Thomas Sankara dia naonga ny Blaise Compaoré dia Blaise Compaoré tao nandritra ny 30 taona mahery dia avy eo zany
tsy teo amin'ny fitondrana intsony izy a dia tonga inga Kabore de io ndray fa naongan'ny équipe-ny lieutenant colonely Damiba zany de inona ny antony le fangana de hoe tena marefo loatra le fitondrana ny tarihan'nga Kabore manoloana ny jihadista satria le jihadista zany a tena hoe manao asa fampiororona any ambanivohitra de ireo a tambanivohitra Burkina be mandositra mankaty tanàn-dehibe eo zay fa ny antony anankiray ihany koa de ny hoe ohatra misy tsy hoe ohatrany fa misy ohatrany hoe fanavakavahana ao amin'ny samy tafika tany Burkina be zany satria hoe misy ny hoe sous-équipé zany hoe tsy de ampy fitaovana any anaty camp any de tsy ampy sakafo de inona no atao lasa misambotra biby ony any ivelan'ny camp atao sakafo sy ny sisa fa ny tena voiziny reto mpanonga-panjakana reto zany de hoe tena tsy mahovoka mihitsy manoloana le jihadista zany ny mpitondra zay anontarian'ny filoha Roch-Marc Christian Kabore zany nefa any amin'ilay firenena misy an'ilay opération Barkhane izay ny frantsay zany no ao anatin'io opération nefa ny jihadista tsy zany manao ny ataony any zay aloha zany le ohatrany hoe argument netin'reto mpanonga-panjakana reto nanameloka ny Nations Unies nanameloka ny vondrony Européenne nanameloka ny vondrony raisam-pirenena fa tsy ny raharainy reto mpanonga-panjakana ireto zany izay zava-misy izay de manoloana zay zany le vahoaka Burkina be de tena sahirana mihitsy ao anatin'le izy ny frantsay ary izy mitsotsotra ny ananina any de misy amitemo nelany ny mpitondra frantsay ny filoha Burkina be Kabore matoa nazvahana mpanonga-panjakana zany zany mo fanamariana eny antsefatsefana eny fa inona ny tiano tenenina am'le izy ny tiano tenenina am'le izy de hoe matoa zany ny toe-javatra anankiray miseho de misy antony foana tao manao randra-tarihana ilay toetra raha de rehefa manao randra-tarihana io dia mipoka le izy amin'ny vanim-potoana izay tsy apozina tany Burkina Faso zany zao resaka fiatrehana jihadista zay ny tena fototra le raha zany de misy tsy faly ao anatin'ny tafika atao zany de lasa mifanonganao zany zareo fa le jihadista zany tsy mety resy mihitsy kanefa ny frantsay amin'ny alalan'ny opération Barkhane dia ao ihany zareo de io koa zany zao malify efa nisy fanonganana ihany koa mbola misy resaka Barkhane ihany koa ao anatin'izay de ny frantsay ihany koa mbola tao anatin'io izany malimo zany de efa niantso vonjy tamin'ny Rosianina de efa tonga ny Rosianina nanolo-tanana hoan'ny reto maliany reto midika an'izay de zao misy resaka géopolitika be le izy i Afrika tompoka dia tany manana maizay ary tany manan-karena ary ifandrombahany firenena matanjaka ity i Afrika ity satria efa ritra matière première any Europe sy any pays occidentaux resaka économie zany tena aty amintsika zany aty Afrika ny tena misy ny tena matière première ary lay mamelona an'le firenena européenne sy ireo firenena zay aty amin'ilay faritra avaratra zay le izy dia ao anatin'izay rehetrarehetra zay zany de sahiran-tsaina ny mpitondra ny Frantsa amin'izao fotoan'izao na tiana na tsy tiana ary jereo tsara fa tany zanatany frantsay daholo ireo mikorotany ireo tany zanatany frantsay tsy mba maheno ianao hoe tany zanatany anglisy na zanatany portugais satria misy zanatany portugais aty Afrika Angola zao zanatany portugais tsy henonao zany hoe misy mikorotana ny fa zanatany frantsay daholo ireo mikorotana ireo ary ny mpitondra any Frantsa zay tarihan'i Emmanuel Macron amin'izao fotoan'izao de tena sahiran-tsaina tokoa satria ireto ilay zanatany zany misy korotana manao randra-tarihana le izy fa ny resaka Ukraine sy Russie koa ary mifanambana ifanafika ary tena efa mifanambana mihitsy Ukraine ao anatin'ny miaraka amin'ny tandrefana ao anatin'ny OTAN ny Amerikanina zany ny tena enjana be ao dia i Frantsa koa atao anatin'ny OTAN dia i Vladimir Putin tsy mandrangaranga fitaovam-piadiana efa raetsy ny miaramila zany ahetsiky nga Putin de ny teny nga filohan'ny Amerika
tena tsy lasy ty fa tsika ihany koa tena mila miomana fa sao dia raikitra eo ty dia efa miaramila hatrany amin'ny 7 mahery no ahetsika ny Amerika mikitikitika ny Ukraine eo dia raikitra ty. Dia ny Frantsay ao anatin'izany sahirana. Aty Afrika izy sahirana. Any Ukraine sy Russie izy sahirana satria ao anelanela dia niteninga Macron andeha anelanelana hono dia resaka amin'ga Poutine. Fa ny tiana hambara ao anatin'le izy dia hoe ho an'ny Madagasikara zany isika dia firenena tena mbola averina foana hoe men'Andriamanitra ny fiangarana mihitsy. Isika tia faritra tena milamina be aty atsimo atsinana ny Afrika tsy mba manana sistany isika. Mafy anie zany mahazo any Mali, Burkina Faso izavy leo amin'le resaka opération Barkhane hoe jihadiste aty amintsika tsisy an'izany. Aty amintsika tena resaka io resaka fahatrana io tena manaikitra ny malagasy amin'izao fotoana izao. Raha oharina firenekafa zany isika tompoko dia firenena tokony hiada-pinaritra ariana moa voasoratra ao anatin'ny hiram-pirenena malagasy ary amin'ny farany ery. Tsy hoe sambatra tokoa izahay zay mifaniriny zay fa nefitsika dia zao no zavatra iainana zany no ny ato anatiny ihany io satria misy ny minambe, misy ny tikely, za ihany, ny fianakavika ihany, toerana andalovany io, ny akamako ihany, mba tsy tenenako hoe ny agnoko ihany, zao ihany sy zao ihany dia hoe ny tena ihany, kinona moa ny fampandrosoana ho hita ao anatin'izay rehetrarehetra zay namana faniry misy omariana. Izy ty manko nanomboka zany tany amin'le tany Mali zany dia Assimi Goïta dia toy tany Tchad, le Tchad iny indray le fahafatesana anady ny Idriss Déby iny zany, iny mbola tara be iny rina satria efa misy zavatra tena efa mipiezena mihitsy satria tsika voaingana ny resaka hoe rehefa misy fotoantsika dia resaka an'le Sahel zany, le Sahel zany ao anatin'izany za Mauritanie, Tchad ao anatin'izany ndesahantsika teo Mali sy ny sisa zany. Fa ny zava-misy zany satria io mbola tantara miafina be fa mila mahafantatra an'izany histoire zany isika ny amin'ny hoe inona zany ny kaoziny nahafaty any Idriss Déby ilay voalaza fa maty tany anady izy satria nitarika ady tamina sistany izy zany. Dia eo zany le filobe satria misy feo mivoaka taty aoriana hoe misy ambadika ihany ilay zanany le 4 étoiles la 37 ans le boay kely 7 taona général la 4 étoiles mahamata Idriss Déby Etno zay ny anarany dia izy no mitarika n'ilay conseil ngezabe le firenena indray amin'izao fotoana izao lasatra ny lova fandovana manko le fanjakana tany Tchad rina arabe manantsara fa filoha le adevitra fa misy pièce be da be sy misy zavatra tao anatiny zay le hoe tafiditry ny Cosa Nostra tao anatin'le izy efa nisy fotoantsika ny resaka hoe misy apahana Cosa Nostra nge io resaka eto Madagasikara io hoe notre cause manahirana le izy fa avalitsika io iny dia ohatran'izay tonga tany Guinée le izy tany amin'ny Alpha Condé fa tsy ny raharaha iny rehetrarehetra Guinée miainga be mihitsy amin'izao fotoana izao masika le miaramila le Guinéana ary le tiany le vahoaka le mpitarika dia ohatran'izany amin'ny Mali tena nanao fetsiketsehana misy Goïta zany amin'izao fotoana izao le colonel any Mali dia tena mahazo mihitsy amin'le lanjany zany le vahoaka dia mipotra le rivotra Burkina Faso omaly gaga mihitsy riny kapitena boakely namaky an'le fanambarana nefa voafaky maly le ministre ny forces armées zany nisan'ny défense zany rehefa nisy an'ilay fusillade zany ilay karazana échange natira tsy échange natira moa zany fetrany hoe tir en l'air le tany amin'ny kazerina vitsivitsy le vao maraina be tany Burkina Faso dia Ouagadougou renivohitra izy zany fa tsy mifanalavitra nisy an'le palais présidentiel zay efa nisy miaramila frantsay taty ambadimbadika taty dia ozy le ministre ny défense hoe tsisy atahorana fa tadiavina fotsiny hoe inona ny tena tian'ireo mutin ireo atao dia inona motivation nahatonga an'zareo hanao an'iny fa mbola eo tsara daholo ny institution eo tsara daholo ny président Kabore sy ny sisa izy fa tampika eo ny tsy mbahana ny raharaha azo ndrareo hatramin'ny le convoi présidentiel zay nitondra ny garde corps le filoha-pirenena tratrandrareo le filoha-pirenena dia en résidence surveillée izy amin'izao fotoana izao
misy rivotra enjana be zany hoentin'izany rivotra zany a Rina Rabe Mananjara. Eto tsika tsy miteny hoe ratsy tsara ny fanonganam-panjakana tsy ohatran'izay fa le hoe le fanambarana nentin'ilay kapitena le tena mbola tovolahy kapiteny zany a le niasika an'le média tany a Burkina Faso zay fanambarana amin'ny teny frantsay moa izy mazava ho azy de tangorona miaramila de niteny mihitsy amin'le fahantrana fahadisom-panantenana fahampitehan'le firenena fahaverezan'le firenena sy ny sisa any Burkina Faso. De le fifoazan'le miaramila ty Afrika zany zay io zany io zavatra hitantsika io Rina Rabe Mananjara. De misy an'le transition militaire zany mandeha am'izao fotoana zao aty amin'ilay firenena afrikana ka rehefa mitsoka ohatran'ireny satria rivotra ohatran'izany le printemps arabe Rina Rabe Mananjara tsaroantsika tsara fa isiry io tsy mety tafavaoka io fa le printemps arabe zany a nandeha taty a Libya de nandeha taty ino ty misy an non tsy Kadhafi fa Moubarak taty Egypte de nandeha taty Andry Ben Ali taty Tunisie de nisy firenena mbola saika nanaraka azy fa isiry moa zany le misy any Bashar el-Assad tsy mety tafavaoka io satria io koa appuyen'ny Rosiana zany de lasa zany a lay rivotra an'le miaramila makaty am'le le firenena afrikana vitsivitsy zany mila araha maso ny zavatra ohatran'ireny. Ninona ny antony mahatonga miteny an'izany? Ny antony mahatonga antsika miteny an'izany de hoe tsy afaka ny olokolon-drery tsika satria tsika manafy manaraka ny rafitra iraisam-pirenena de mijery ihany koa ny vaovao tsika zany. Ity zany zao mandamy mandraraha de ny CEDEAO satria zay ny anavy ny rafitra régionaly zay manko mipandamy mandraraha eto ambonin'ny tany zany a de le rafitra régionaly aloha de ny CEDEAO no mitondra makany amin'ny Union africaine de ny Union africaine rehefa avy eo no mitondra makany amin'ny firenena mikambana ainsi de suite le resaka ohatran'izay de ny antsika zao ny SADC no mandamy man'ny aty amin'ny rafitra misy atsika aty de ny Union africaine rehefa avy eo zany ohatrohatran'izay le fandaminana resaka tsy ho afaky ny tsy ento sy tsy hanaraka an'le raharahantsika satria le rivotra manahirana satria samy miteny daholo misy roy mila tapahana fa faharoa manarakarak' zany a de zao tsy natao ampahatra vahoaka le mpitondra fanjakana ary tsy natao angorokarena sy amodika firenena zany de mifola miaramila any amin'ire firenena afrikana Rina Rabe Mananjara sady mamaraparantsika. Amaraparantsika ny tenena teo moa zany hoe amin'ny tany izay zanatany frantsay foana zany no hipitranyity wawaasy korotana mifanongana ity raha ny aty Afrika zany zao hita hoe Guinée, Burkina Faso, Mali de sahirana ny ampitondra frantsay amin'izao fotoana zao fa fanampiny inga Macron ihany koa de hiatrika fifidianana filoham-pirenena ny Frantsa amin'ity 2022 enjana be ny fomba fiteny sahirana mihitsy zany zao inga Macron sy ny frantsay mihitsy frantsay amin'ny ankapobeny fa le mpitondra aloha le mpitondra ho a Frantsa zany zao no tena sahirana satria any amin'ny assemblée européenne riatan'ny député européenne any amin'ny assemblée ao a Frantsa riatany tamin'ity resaka inony resaka passe vaccinal sy ny namany ity riatan'ny député inga Macron niodikodina mihitsy miaraka amin'ny ministre ny santé any amin'zareo tsy akitsitsy zany fa tena hoe rehefa démocratie de démocratie zay ny andro zareo zany ka io moa zany dia eo zany nga Macron aloha zany miatrika zany zavatra rehetrarehetra zany fa ho an'ny Madagasikara manokana dia zavatra mbola takina aloha de sao de hoe ho atsika sao de hoe io ny rambe io ny fahantrana de adinodino any ny îles éparses nga Macron tena hoe ici c'est la France tsy adino maro iny fa na inona mitranga iny zany mbola mipetraka foana ka de ao aloha zany nga Macron aloha miatrika an'izay atrehany eo aloha afa ny tsika ihany koa eto tsy maintsy atrehana ny antony iresahana zany rehetrarehetra zany de ny hoe mba tsy ampitopitrano miono atsika fa amin'ny ankapobeny zany za Madagasikara zany firenena tsy tokony antra mihitsy zany tsy manana sisy tany atsy tsika tsy manana sisy tany fa nataon'Andriamanitra te hananina ty hoe milamina dia nefa de izao no fahatrana noho ny inona noho ny fantony be deabe tsy fahaiza mitatana fitiava-kely sy ny sisa dia efa fantatsika izay rehetrarehetra zay ka de ny aina no maty za samy ho tanin'Andriamanitra isika mianakavy veloma tompoko.